Alléluia, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo natratra ty fotoanan'io indray isika isaotra n'Andriamanitra aloha tsika ny tombonandro ny fahafahana omeny atsika ny tombonandro ny fahasalamana mbola velinaina zasenao ny ankohonantsika koa mbola rovan'i Jesosy mbola samy velinaina meny fahasalamana meny tanjaka ao anatin'izay tsika andeha isaotra any Tompo. Alléluia. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao misaotra mankalaza anao izay midira avy ny anaranao zay Jesosy natratrarana ity androandroany ity. Misaotra amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, misaotra amin'ny fahasalamana omenao, misaotra amin'ny tanjaka omenao, misaotra amin'ny hery omenao, misaotra f'Andriamanitra mahagaga ianao. Andriamanitra tompony izao rehetra izao ianao, Andriamanitra tsy miova maso ny mandrakizay ianao. Tonga ankalaza anao ndray zay Jesosy, tonga idera anao ndray zay Jesosy amin'ity androandroany ity, ka mangataka ny fanatrehanao feno Jesosy, mangataka ny fanatrehanao feno anatrika an'izao fotoana izao, ka zay rehetra tsy avy aminao dia efa foano Jesosy, zay rehetra tsy nambolenao dia efa foano Jesosy, faoka ianao ilay Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta no anatrika an'izao fotoana izao. Midina Jesosy manatre izao fotoana izao ianao, aoka ny fanahinao mahery hidiny eto, aoka ilay fanahinao mahery hidiny eto, midina fanahy masino, midina fanahy masino, midina fanahy masino, hitondra anay amin'ny fibebana, hitondra anay amin'ny fibebana. Fanahy masino midina, midina hitarika anay eto ny amin'ny fijoroana Vavolombelona zay enoinay, midina fanahy masino, sokafo ny masom-panahinay, sokafo ny sofim-panahinay, midina fanahy masina meno anay, midina fanahy masina meno anay, fenoy izay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Fanahy masino midina eto ianao, fanahy masino manatre anay ianao, fanahy masino mameno anay ianao, midina meno anay, midina meno anay, midina meno anay, manatre anay fanahy masino, manatre anay fanahy masino, manatre hitarika anay, manatre hitarika anay fanahy masino, tario amin'ny fibebana izay, fanahy mahery ianao, fanahy mahery ianao, fanahy masino midina, fanahy masino midina, fanahy masino mamenoa, fanahy masino midina, mangeta etanao izay, mangeta etanao izay, mangeta etanao izay, midina fanahy masino, midina fanahy masino, mamenoa anay, mamenoa anay, mitary anay, fenoy izay fanahy masino, fenoy izay fanahy masino, mangeta etanao izay, mangeta etanao izay, mangeta etany fanatrehanao, midina fanahy masino, midina fanahy masino meno anay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Kaoka zay rehetra ataonay eto vonatry ny anaranao rery ihany, vonatry ny anaranao rery ihany fanahy masino, vonatry ny anaranao rery ihany fanahy masino, midina fanahy masino, midina meno anay, midina hitarika anay, midina melombelona anay fanahy masino. Anao zao fotoana zao fanahy masino, anao zao fotoana zao fanahy masino, koa midina manatre anay, midina mameno anay, fenoy izay fanahy masino, fenoy izay fanahy masino, ka zay rehetra tsy avy aminao dia foano, zay rehetra tsy nambolenao dia foano, midina fanahy masino, midina manatre anay, midina manatre anay, midina manatre anay, midina fanahy masino, mitary anay fanahy masino, mameno anay fanahy masino, mameno anay fanahy masino, velombeloma izay fanahy masino, velombeloma izay fanahy masino, velombeloma ny fanatrehanao, velombeloma ny fanatrehanao zao fotoana zao. Haleluia. Sotra fanahy masino, sotra fanahy masino, sotra efa eto ianao, hitondra anay amin'ny fibebana, hitondra anay amin'ny fibebana, anokatra ny masom-panahinay, amelombelona anay indray ianao fanahy masino, koa midina fanahy masino, midina fanahy masino.
Haleluya. Amen, amen. Hiditra amin'ny fibebahana atsika, ifona atsika amin'ny Jesosy izay rehetra nataontsika tsy nifanaraka amin'ny sitrapony. Ny anatintsika rehetra, ny momba atsika rehetra, ny hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Be dia be ny hevitra mampisaraka atsika amin'ny Jesosy. Be dia be ny hevitra mampisaraka atsika aminy. Ka andaontsika andohalika hibebaka, andaontsika andohalika hifona, fa eto ny fanahy masina. Efa tsapako sady ve fa eto ny fanahy masina. Efa any aminao ihany koa ny fanahy masina. Ka andaontsika hibebaka. Haleluya. Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, mandohalika eto anatrehanao, manoloana ny seza fiandriananao Jesosy. Mifona eto anatrehanao a Jesosy, mifona eto anatrehanao a Jesosy. Mitondra Jesosy ny fahadisoako rehetra, ny tsy famendrehako rehetra, mpanota Jesosy, miovaova Jesosy. Ka dia manantona anao mifona, manantona anao mibebaka, manantona anao fa tsy mendrika. Mpanota Jesosy, ny amin'ny feritreretako, ny amin'ny lelako, ny amin'ny sofiko, ny amin'ny masoko, ny amin'ny foko. Be dia be ny hevitra mampisaraka anay aminao Jesosy. Maro be ny hevitra mampisaraka anay aminao Jesosy. Na ny fijerinay fotsiny, na ny feritreretanay fotsiny Jesosy, dia efa mampanota anay. Koa mibebaka eto anatrehanao a Jesosy. Mifona dada malalo, mifona Jesosy amin'ny fomba fijery miavinavina. Mifona Jesosy amin'ny feritreretana fisaintsainana maloto. Mifona Jesosy amin'ny fandrenesana maloto, ny amin'ny sofina, ny amin'ny fo. Jesosy manantona anao zay, mamindrafo amiko Jesosy. Maloto ny foko, maloto ny lelako, miteniteny foana, tsy manao araka ny sitraponao. Koa mibebaka eto anatrehanao, mamindrafo dado, mamindrafo amiko Jesosy. Mandohalika manoloana ny seza fiandriananao, mangataka famindrapo Jesosy, famindrapo feno avy aminao. Diovy Jesosy, diovy ny foko Jesosy. Ho afaka ny loto rehetra, ho afaka ny lolopo rehetra, ho afaka ny fahatezerana rehetra, ho afaka Jesosy ny tsy famelan-keloka rehetra. Esory ny avinavina ao anatin'ny foko, esory Jesosy ongoto, esory Tompo meo fanetretena mandrakariva. Mibebaka eto anatrehanao ihany koa Jesosy, ny amin'ny fisainana feritreretana manalavitra anao, feritreretana ny zavatra ny tany, feritreretana mpandroso ny tena trany fa tsy mieritreritra ny fanjakanao. Ka mifona eto anatrehanao, mibebaka eto anatrehanao, mifona izay Jesosy. Mifona izay Jesosy, mifona Tompo, mamindrafo amiko Jesosy malalo. Diovo afakeloka ho afampahotana Jesosy, diovo afaka eloka sy fahotana Jesosy. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy. Mifona mibebaka Jesosy, mibebaka Jesosy amin'izay rehetra nalehan'ny tongotro, amin'izay rehetra niraisan'ny tanako Jesosy. Lavitra anao, lavitra anao. Ka mifona Jesosy, diovy ny fonay, diovy ny fonay Jesosy, diovy ny toe-ponay, ny toe-pananay, ny toetrako Jesosy. Ovay Jesosy, meo toetra vaovao, toetra madio. Esory ny toetra ratsy rehetra Jesosy. Koa mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy aminay, mamindrafo mamelany elokay, mamelany eloko Jesosy, mamelany eloko Jesosy. Diova afakeloka afampahotana Jesosy, diova afakeloka afampahotana Jesosy. Jesosy, diovy ny foko Jesosy, diovy Jesosy. Omeko anao ny foko Jesosy, diovinao. Omeko anao ny foko Jesosy. Haleluya, haleluya. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo dada. Haleluya,
Amin'izao fotoan'izao angataka ny rano Jesosy. Rano Jesosy anadio anasantsika. Rano Jesosy anadio anasantsika. Diovy amin'ny rano ao zay Jesosy. Sasao amin'ny rano ao Jesosy. Ny rano ao anadio anasa. Ny rano ao anadio anasa. Anala ny pentipentina rehetra. Anala ny loto rehetra mitambesatra ato anaty. Ny rano Jesosy manadio. Ny rano Jesosy manadio. Ny rano Jesosy manadio. Diovy amin'ny rano ao Jesosy ny fijeriko. Diovy amin'ny rano ao Jesosy ny fisainako. Diovy amin'ny rano ao Jesosy ny foko. Diovy amin'ny rano ao Jesosy ny fieritreretako. Diovy amin'ny rano ao Jesosy ny tanako amin'ny tongotro. Ny rano ao Jesosy manadio. Ny rano ao Jesosy manasa. Diovy amin'ny rano ao Jesosy. Ny rano Jesosy manadio. Ny rano Jesosy manadio. Ny rano ao Jesosy manadio. Manadio ny foko. Manadio ny lelako. Manadio ny fisainako. Rano ao Jesosy. Ny rano ao Jesosy. Ny rano ao Jesosy manasa manadio. Diovy amin'ny rano ao Jesosy. Diovy amin'ny rano ao Jesosy. Diovy amin'ny rano ao Jesosy. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Ny rano ao Jesosy anadio anahitateraka. Satria zanakao zay. Zanakao zay Jesosy. Koa diovy Jesosy. Diovy amin'ny rano ao. Ny foko Jesosy, ny fisainako Jesosy, ny lelako Jesosy, ny fijeriko Jesosy, ny sofiko Jesosy, ny tanako ny tongotro, diovy amin'ny rano ao Jesosy. Ny rano famelan-keloka, ny rano fanadiovana, ny rano Jesosy manadio, ny rano Jesosy manadio, rano Jesosy manasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amin'izao fotoan'izao tsika hisotro ny rano Jesosy. Sotroitsika ny rano Jesosy. Sotroitsika ny rano Jesosy. Anadio ny anatintsika rehetrarehetra. Ny rano Jesosy sotroitsika. Manadio ny tovana rehetra. Manadio ny loto rehetra tafiditra ny anatintsika. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Ny rano ao sotroiko Jesosy. Ny rano ao sotroiko Jesosy. Midina ty anatiko. Midina ty anatiko. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Manadio manasa. Manadio manasa. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Manadio ny fisainako. Manadio ny lelako. Manadio ny masoko. Sotroiko ny rano Jesosy. Manadio ny foko. Manadio ny fieritreretako. Sotroiko ny rano Jesosy. Lay rano zanak'ondry tsisy lema. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Manala Jesosy ny loto rehetra amin'ny masoko. Ny loto rehetra amin'ny fisainako. Sotroiko ny rano Jesosy. Lay rano zanak'ondry. Lay rano zanak'ondry. Lay rano zanak'ondry. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy. Ny rano ao Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Anadio tanteraka. Anasa ny anatiko tanteraka. Sotroiko ny rano Jesosy. Manadio ny lelako. Ny lelany mena rana rehetra miala amin'ny lelako io. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy hitondra fanadiovana ao. Fanovana ao. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Ny rano ao Jesosy mikorina amin'izao fotoan'izao. Any anatiko, any amin'ny fisainako, fieritreretako, any anatin'ny foko. Sotroiko ny rano Jesosy. Sotroiko ny rano ao Jesosy. Ny rano ao sotroiko dado. Sotroiko ny rano. Ny rano ao Jesosy sotroiko. Sotroiko ny rano Jesosy. Hayabaskara baba. Sotroiko ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio manasa. Ny rano Jesosy manadio manasa. Ny rano ao Jesosy sotroiko. Ny rano ao Jesosy sotroiko. Ny rano ao Jesosy manadio. Sotroiko ny rano Jesosy.
Rano Jesus manadio manasa. Ni rano Jesus manalan faji sukureta. Manalan lut kurieta. Jesus malalo. Ramis Jesus nyapangana ene fenatita. Ni rano Jesus manala nyanarako. Ni rano Jesus manala nyanarako. Tiuvam rano Jesus. Tiuvam rano Jesus. Sa somrano nyanarako Jesus na bukun fenatita. Ni rano Jesus. Ni rano manasa manumkane mluokatane mfaladiko. Ni rano sutuk manadiun fanako. 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 Ni rano Jesus. Ni rano Jesus. Ni rano Jesus. Sutukun rano. Sutukun rano. Sutukun rano. Sutukun rano. Ni rano Jesus. Manadiwa Jesus. Manadiwan rano Jesus. Sutukun rano man me fita fina vovoa. Man me fita fina vovoa eno Jesus. Sutukun rano. Sutukun rano. Sutukun rano. Ni ran Jesus sutuk. Ni ran Jesus sutuk. Hallelujah. Hams of tones or 50 and ran Jesus am tweet na misatika. Am tran misatika. Satin tran chicken de miss de vulmiafna. Miss de vulmiafna am tran chica. 50 and ran Jesus demandustis rotava cam tweet on atan tran chica. Hallelujah. Ni rano Jesus afafem zotranzo. Ni rano Jesus afafem zotranzo. Ni rano Jesus afafem am toaleta. Anem chambra. Anem zereta piasaina fita fina ni akanzo carraro. Ni ran Jesus afafe. Ran Jesus afafe. Afafem zotuka tranzo. Afafem zotranzo rano Jesus. Lei rano masna. Lei rano marna. Lei rano maieri. Afafen ran Jesus am zotranzo. Kan devul me afkafna reta. Tura nam ran Jesus, tura nam ni afn, fanai masna, tura nam rano, ni ran Jesus a fafem zo tweranzo, am internet a pesare telefone an paf na television, ni ran Jesus a fafe, ni am fila reta me internet, ni ran Jesus a fafe, ni ran zana kunda fafe, ni ran Jesus a fafe. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Amzaftonzo tika ifuna wanriwa kuna tika ifuna wan firene tika ifuna yanko wan fiankuna. Hallelujah. Jesus malalo indetu za Jesus mbula miantu antono mifuna yeto na teno Jesus nyanku unako ni sana kundai manten kundai tapuamko ifunako eto na teno Jesus amzereta vita ni zirotin fanala kamsita puno amzereta na tori zirotara kamsita puno mifuna wanyanku unako mifuna wandai mantenko mifuna wandai tapuamko mifuna Jesus mamdafu amrekunako mamdafu amrekunako mamdafu amsanako mamdafu amraita puamko mamdafu Jesus yanole pamindafu yanole pamela yelka Jesus mifune tona tena za yondo kunanai Jesus Mar Jesus mbula vofato fitanga zangana vofato fistona toka lanja fita pitaka Jesus malalo au keno mita fome yankunako au keno mita fome yankunako Jesus yanore pamita fuspamira yelka. Hallelujah. Hallelujah. Fune yanku Jesus wan fianguna nao ni Kristiana reta, ni pastera reta, ni evangelista reta, ifunako etona tiano, mifuna Jesus, wan diakona reta, ni piante, ni pastera, ifunane etona tiano, ibebane etona tiano, mifuni za Jesus, wan panupna demanta reta na izanaiza Jesus, mifune etona tiano ze, mami ndafu Jesus, mami ndafu Jesus, mami ndafu Jesus, mami ndafu dada malalo, mi beba ketona tiano, mi beba ketona tiano, mi beba ketona tiano, mi fune tona tiano, mi funa wan panupna demanta reta, mi funa wan pitunda fianguna na reta, zai mi turna izanaiza mzoftonzo, mi tadem tavano, mangeta yeta nao, ifunane tona tiano, ramisa batatara kansita puno, Jesus avereno mno zai, avereno mno fianguna nao, avereno mno fianguna nao, kwa mifuna Jesus, mi beba ka Jesus, mami ndafu dada malalo, mami ndafu dada malalo.
Hallelujah. Hallelujah. Amizao fotoana zao tsika ifona ho an'ny firenetsika. Ny firenetsika mindrahany Jesosy fo. Jesosy ondreto zay mifona ho an'ny firenenay. Mifona ho an'ny firenenay Jesosy. Mamindrafo amin'ny firenenay Jesosy. Ibebany eto anaty anao ny firenenay. Mamelany heloky ny firenenay. Ho an'ny rehetra Jesosy ao anatin'ny fanompoan-tsampy. Ho an'izay rehetra ao anatin'ny fanompoan-tsampy. Kolikoly fitiavam-bola fitiavan-karena. Ao anatin'ny rendrarendra an'izao fiainan'izao. Ao anatin'ny fisotroana toka lainga fitsangatsangana. Mifona Jesosy, mifona ho an'ny firenenay. Manomboka any amin'ny mpitondra fanjakana. Ao amin'ny mpitondra fanjakana ny mpitsabo, ny mpitsara. Ibebany fonana eto anaty anao Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Hallelujah. Fona ho amin'ny mpanao fanafody rehetra, mpiskidy rehetra. Ny ombiasa rehetra tianao izy reny Jesosy. Tianao izy reny Jesosy. Tianao vonjena Jesosy. Ka izany bebany eto anaty anao. Ianao no mahay manova an'izy ireo. Ianao no mahay manova sy mitarika an'izy ireo amin'ny fahamarinanao Jesosy. Ko mamindrafo Jesosy. Mamindrafo tatamarany. Hallelujah. Amen, 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 amen. Afahafintsika ny rano Jesosy. Afahafintsika ny rano Jesosy. Any amin'ny ankonatsika. Any amin'ny firenetsika. Ny amin'ny fiangonana. Hallelujah. Amen. Ny rano Jesosy afafinay. Afafinay Jesosy ny rano. Any amin'ny ankonanay. Any amin'ny ankonanay ny rano Jesosy afafy. Ny rano Jesosy afafy. Rano zanak'ondry afafy. Rano Jesosy afafy. Any amin'ny ankonanay. Amreo raitapo aminay. Ny rano Jesosy afafy. Amin'ny fiangonanao. Naiza naiza Jesosy. Ny rano no afafy. Ny rano no afafy. Lay rano zanak'ondry tsiskelema. Lay rano zanak'ondry tsiskelema. Afafy ny rano Jesosy. Afafy ny rano Jesosy. Amin'ny firenenay. Amin'ny firenenay Jesosy. Ny rano afafy. Ny rano afafy Jesosy a Madagasikara. Ny rano afafy Jesosy malalo. Ny amin'ny firenenay. Ny amin'ny ankonanay. Ny amin'ny fiangonana rehetra Jesosy. Afafy ny rano. Satria ny rano dia mahery. Ny rano dia marina. Ny rano dia masina. Afafy ihany koa ny rano. Eny an-dalana. Eny amin'ny arabe. Afafy ny rano. Any amin'ny toerana maro samihafa. Any amin'ny toeram-pitsaboana. Any amin'ny toerany biro. Any amin'ny supermarché. Ny rano Jesosy afafy. Ny rano Jesosy afafy. Hallelujah. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy malala. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Amizao fotoana zao tsika mbola ao anatin'ny vavaka ihany. Hallelujah. Andeha hanolo tena tsika ho an'i Jesosy. Hanolo tena tsika ho an'i Jesosy mba hanjakany ny tena tsika. Mba ho tempolo masina ny tena tsika ho an'i Jesosy. Ho tempolo masina afaka hitoerany fanahy masina. Atolotsika ny tena tsika. Ho fanatitra velona masina kasitran'Andriamanitra. Araka ny teniny ao amin'ny Romanina 12 dia milaza an'izay. Hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina kasitran'Andriamanitra. Ka andeha tsika hanolo tena amin'izao fotoana izao. Hanolo tena tsika amin'izao fotoana izao. Tolotsika ny tena tsika ho an'i Jesosy. En Jesosy malalo. Indreto zay manolo tena ho anao. Manolotra ny tenanay rehetra eto am-pelantananao. Manolotra ny tenanay rehetra eto am-pelantananao. Anjakao Jesosy ny tenanay. Anjakao Jesosy ny fiainanay. Intia Jesosy manolo tena ho anao. Intia Jesosy mitondra ny tenako eto anaty anao. Anjakao Jesosy. Anjakao ny fiainako. Anjakao ny momba rehetra. Midina Jesosy ato anatin'ny foko. Aoky
aukena upanzaka ni fuku Jesuso, aukena upanzaka ni fuku Jesuso, ituera no ni fuku Jesuso, anzakana ni fuku Jesuso, mitira Jesuso, mitira tonaton fuku, mitira tonaton fuku Jesuso, mitira tonaton fuku Jesuso, mitira tonaton fuku Jesuso, anzakao ni fuku Jesuso, utempulna umasna, mitira tonat kena Jesuso, manzakato anat kena Jesuso, satia anawa Jesuso, anonimu bareyeta, anon fena kureyeta, kwanza kawa Jesuso, anta kawa Jesuso. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Soja Jesus. Soja Jesus. Soja tumpu malalo. Angata kan fanay masna tiga. Angata kan fanay masna yidneto. Angata kan fanay mayeri yidneto. Lai fanay nante mancha. Lai fanay mayeri. Lai yaf manduro. Lai yaf manduro. Angata kan yeri yidneto. Hallelujah. Fanay masno mitina manatianay. Fanay masno mitina manatianay. Fanay masno mitina maminuanay. A tales of tonzo fanay masno. A tales of tonzo fanay masno. Fenuinier nauze fanay masno. Fenuinier nauze fanay masno. Fenuinier nauze fanay masno. Mitina fanay masno. Mitina menonay fanay masno. How can our not cans of tonzo? How can we tarkans of tonzo? Fanay mayeri, fanay nandemanta, fanay manduro, half mandure no, fanay masna, le fanay fama rinana, le fanay fama sinana, le fanay mampi bebaka, le fanay pampatia, le fanay mampa fanta tanzava me afunarita. Mitina fanay masna menonai, mitina fanay masna menonai, mitina fanay masno itarkanai, fenuya no ze fanay masno, fenuya no ze fanay masno, fenuya fanay masno, auka ni fuku fenono fanay masno, auka ni fisena ku fenono fanay masno, auka ni fertereta ku fenono fanay masno, auka ni natkwatu fenono fanay masno, mitina fanay masno, mitina fanay masno, fenuin bankareta, fenuin tiampreta, fanay masno mitina, auka no le yaf manduri itneto, auka no le yaf manduri itneto, mitina nyaf no fanay masno, mitina nyaf no fanay masno, mitina menonai, mitina menonai, mitina tarkanai, mitina fanay masno, mitina fanay masno, mitira fanay masno tonatko, mitira fanay masno tonatko, mitira menoi no fanay masno, mitira menoi fanay masno, miran fa fenuno, miran fa fenuno, fenuya no fanay masno, 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 masna masneno, masna masneno, masna masneno, mitina fanay masno, aukareta tona yetu funatne narano, aukazereta to wetu funatne narano, komitina fanay masno, mitina fanay masno, mitina fanay masno, mitina fanay masno, mitina menonai, mitina menonai, mitina tarkanai, mitina fanay masno, fenuinyafnawa, fenuinyafnawa, fenuinyernawa, fenuinyernaw fanay masno, fenuin fama sinano, fama rinano, fatukinano, fanay masno fenui, fanay masno fenui, fanay masno fenui, fanay masno fenui, fenui fanay masno, masna masneno, masna masneno, masna masneno, mitira menonai, mitira menonai fanay masno, fenuya no se fanay masno, aukia no menona yetu, aukia no menona yetu, aukia no meni bangareta, ameni tiampreta, fanay masno mitina, fanay masno mitina, fanay rai mitina, fanay rai mitina, fanay na diamanta, fanay mayeri, fanay mayeri, fanay masna, fanay mayeri, fanay mayeri no, fanay masneno,
fanay masina ianao, masina mankala ny ratsy rehetra, masina mankala ny ratsy rehetra, fanay masina midina, midina eto ianao, midina eto ianao, midina eto ianao, midina eto ianao, mameno anay fanay masina. Aoky ianao meno anay baskara baba baba, oria baskara baba baba. Midina fanay masina meno anay, midina fanay masina arabaskara baba. Midina fanay masina amelombelona anay indray, amelombelona anay indray ianao fanay masina. Hitarika anay amin'ny lalan'ny famarinanao, lalan'ny famasinanao, fanay masina fenoy, fanay masina fenoy, fanay masina fenoy. Aza vera banga izay, aza vera banga, aza vera tsy ampy, fanay masina fenoy mitafitafo izay, fenoy mitafitafo izay. Tsy taka ny diranay ny voanay, tsy taka ny diranay ny voanay, fa ny herinao hidiny eto, ny herinao hidiny eto, ny herinao anatrika eto, ny herinao meno anay, ny herinao tsapanay, ny herin'ny afonao, ny herin'ny diloilinao, ny herinao fanay masina, la afo mandoro, la afo mandoro. Midina fanay masina, midina fanay masina, midina fanay masina, midina meno anay, midina melombelona anay, midina fanay masina. Tsy fanay osany meno anay fa fanay mahery, fanay mahery ko midina meno anay, midina meno anay fanay masina. Ny tsy ampy rehetra fenoy, ny banga rehetra fenoy, fanay baba baba, fanay n'Andriamanitra midina, fanay n'Andriamanitra midina, fanay n'Andriamanitra midina, fanay masina midina, fanay ny ray ianao, fanay ny ray ianao, fanay ny ray ianao. Haria baskara baba, yakaria baskara baba baba, makaria baskara baba baba. Midina fanay masina, fenoy ny afonao zay, fenoy ny afonao zay, la afo ny fanaynao masina, la afo ny fanaynao masina. Haleluya, amen, amen, amen. Amizao fotoana zao tsika nidroka ny asan'ny devoly sy ny forongany rehetra, oroatsika ny asan'ny maizina rehetra. Haleluya, ny asan'ny devoly rehetra ho diditsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofelina amin'ny Nazareta, satria romotra ny Satana amizao vaninandro farany zao. Oroatsika ny devoly menarana, oroatsika ny devoly dragona, oroatsika ny devoly famosavina rehetra, mitady hanapotika ny fiainantsika, mitady handravarava ny fiainantsika. Fa ny fanain'Andriamanitra ao anatsika kosa dia fanay mahery, fanay mahery, afaka manitsakitsaka ny mainga sy ny menarana, satria efa nomena ny Yesu ny fahefana izao senao. Ka raiso ny fiadina rehetra, raiso ny hery rehetra zay efa nomeny Jesosy atsika ao Efesiana 2:20. Raiso ny fiadina rehetra, andravaravatsika ny asan'ny maizina rehetra zay misaka anatsika tsy fantoka, zay misaka anatsika tsy fantoka amin'ny fanatrehan-tompo, zay mitady amilovilony fotsika, diditsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompofenina avy Nazareta. Haleluya. Fanay mahery ianao, la afo mantoro ianao Jesosy malalo, ianao le fête dévorant Seigneur Jésus. Eto Jesosy androka ny asan'ny devoly sy ny heriny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofelina avy Nazareta. No anitsakitsako ny asan'ny mena rana rehetra, ny fandriky ny mena rana rehetra, la devoly mena rana rehetra, la devoly ny dragona rehetra, didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tofelina avy Nazareta. Ravako ny asanao, ravako ny foronganao, torako amin'ny afo ny fanay masina, afo ny fanay masina mandoro anao, afo ny fanay masina mandoro ny fanay mena rana rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, ran'i Jesosy mandoro, ran'i Jesosy mandoro, fanay ny dragona, fanay mena rana, lay mpamitaka, lay mena rana ela, didina amin'ny anaran'i Jesosy. Hanandavaky ny elo ny toerana misy anao, hanandavaky ny elo misy anao, tsy manam-pahefana aminay ianao, tsy manam-pahefana aminay ianao, rava ny asanao, rava fironganentanao rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Hany andavaky ny elo, hany andavaky ny elo, hany anjara toerana misy anao. Haleluya.
tsy manan-kery aminay ny fitapitaka anao rehetra, tsy manan-kery aminay ny fandripatrika anao rehetra. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manam-pahefana amin'ny fiainako, tsy manam-pahefana amin'ny fiainako, amin'ny fisainako, amin'ny fieritreretako, ato anatin'ny foko. Ravako ny venonanao rehetra, ny venonana ny afo zay rehefanao rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ra Jesosy mandoro, ra Jesosy mandoro, ra Jesosy mandoro, ra Jesosy mandoro. Ny venona voakany mena rana rehetra, ny venona voakany dragona rehetra. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Lay ran'i Jesosy mahery, lay ran'i Jesosy masina mandoro ny asanareo rehetra. Forongana entanareo rehetra. Eto koa dia mandidy ny fanay famisaviana rehetra, zay rehetra ao anatin'ny famisaviana rehetra. Ny ran'i Jesosy mandoro anareo, ny ran'i Jesosy mandoro anareo any amin'ny toerana misy anareo. Ny réunion ataonareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ny ran'i Jesosy mandoro ny avion rehetra ampiasainareo, ny fandripatrika ataonareo amin'ny alalan'ny olona, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Handidiko ny asanareo rehetra, handidiko firongana entanareo rehetra. Eto ny firongana entanareo rehetra any andavaky ny Helo. Tsy manan-kery aminay, tsy manam-pahefana aminay. Ny fanahy famisaviana rehetra, ny ran'i Jesosy mandoro anareo. Ny afo ny fanahy masina mandoro anareo. Zay rehetra nalainareo amin'ny fiainanay, ny identiténay, ny mombanay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny blocage ataonao rehetra mirodana amin'ny anaran'i Jesosy, mirodana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Satria ny Andriamanitra dia mahery, satria ny Andriamanitra dia mahery. Arava ny asanao rehetra, rava firongana entanareo rehetra, rava ny tafika ataonao rehetra mialina amin'ny maraina, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo venona avy Nazareta. Halleluja, halleluja. Amen, amen. Mbola androka iantsika ny asan'ny maizina ny fanahy rehetra avy any anatin'ny rano. Halleluja. Arakaraka ny vavantsika, arakaraka ny dirantsika amin'ny fifadikanana, dia eo ilay devoly. Jesosy raha ny fadianana 40 andro 40 alina, dia tonga ilay menarana, tonga ilay menarana namitaka azy, tonga ilay menarana hitady hamitaka an Jesosy. Fa Jesosy kosa dia Andriamanitra. Amen. Hitantsika ny fandrika rehetra nataony, hitantsika ny fandrika rehetra nataony menarana. Halleluja. Ka takan'izay koa ny mahazo antsika, rehefa vita ny fifadikanana dia tena mitady lalana ilay Satana. Na ao anatin'ny fifadikanana aloha izy dia tsy afaka manao satria feno afo ianao. Amen. Ka mitandrina rehefa eo zany, mitandrina rehefa vita iny fifadikanana iny. Fa amin'iny izy dia tena mitady hamonjy satria romotra. Halleluja. Amen. Ka ny fifadikanana dia azo mitsahatra aloha ianao fifadikanana, fa ny vavaka dia tsy azo ajanona. Amen. Ny vavaka tsy azo ajanona mitsy ny vavaka. Halleluja. Androkantsika ny fanahy rehetra avy any anatin'ny rano, ny fanahy zazavavin-drano rehetra, fanahy Jezabela rehetra, odorantsika amin'ny ran'i Jesosy, odorantsika amin'ny afo ny fanahy masina, ny afo ny fanahy masina andoro ny asan'izy ireo sy ny firongana entan'izy rehetra. Na zavatra kely, halleluja, dia ataon'izy ireo indrindra amin'ny alalan'ny olona idiran'izy ireo. Ny olona rehetra tsy manana an Jesosy dia afaka idirany, ny olona matimaty, ny olona tsy ampivavaka, ny olona tsy ampivavaka dia efa idiran'izy ireo, dia mandavo anao. Halleluja. Raha misy olona anankiray eo anilanao, na mivavaka ary izy, na kristiana ary izy, kanefa kosa izy tsy ampivavaka, tsy ampivavaka izy no mandavo anao. Halleluja. Amen. Ka zay mila fantatsika daholo, satria izy ireo miditra, izy ireo amin'ny alalan'ny olona satria fanahy. Surtout moa ny olona tsy manana an Jesosy, dia izay mihitsy no ataony fitaovana andavoanantsika. Halleluja. Jesosy malalo, ezay dia androka ny fanahy rehetra avy any anatin'ny rano, ny esprit rehetra avy any anatin'ny rano, ny fanahy zazavavin-drano rehetra, ny fanahy ny voay rehetra, dorana amin'ny rano ao Jesosy. Lay rano mandoro, mandoro ny asan'izy ireo, firongan'izy ireo, zay rehetra olona ampiasain'izy ireo. Aoka ny rano ao Jesosy andoro, aoka ny afonao Jesosy andoro. Jesosy malalo, ny télévision,
Ny kamerany izy ireo mijery ny fiainako, mijery ny fiainako, ny ankonako efa adorako amin'ny rano Jesosy. Lay rano afo mandoro, lay rano afo mandoro, lay afo ny fanainao masina, andoro ny asan'izy ireo, andoro ny fironganentan'izy ireo. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asanareo, rava fironganentanareo, rava miala ao anatin'ny fanahiko nareo, miala ao anatin'ny finoko ianareo, miala ao anatin'ny fijorokanareo, rava ny asanareo, rava fironganentanareo. Niza ny olona ampiasainareo, ny rano Jesosy amin'izao fotoana izao, mandoro azy, mandrava azy, mandrava ny asany sy ny firongany rehetra. Torana amin'ny rano Jesosy Kristy tovelany avy Nazareta, torana amin'ny rano Jesosy Kristy tovelany avy Nazareta. Ny asany fanahy avy any anaty rano rehetra, ny asany fanahy ratsy rehetra avy any anatin'ny rano, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro. Fanahy ny voay, fanahy ny reine de la côte rehetra, ny esprit rehetra avy any anaty rano, ny agent de diable rehetra, ny franc-maçonnerie, ny illuminati, ny occultisme, zay rehetra ao anatin'ny plasy misy an'izany, ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovelany avy Nazareta. Ny kalibasy rehetra ampiasainareo, ny bouteille rehetra ampiasainareo, amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro anareo, rano Jesosy mandoro anareo. Naiza misy anareo amin'izao fotoana izao, any anatin'ny tranonareo, ny cercle rehetra ampiasainareo, ny cercle rehetra ampiasainareo, torako amin'ny rano Jesosy. Rano Jesosy mandoro amin'izao fotoana izao, ny afo ny fanahy masina mandoro amin'izao fotoana izao, ny kamera, ny fitaratra rehetra ampiasainareo, ny rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro. Zay rehetra fitaovana ampiasainareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovelany avy Nazareta. Ny fifandraisana ataonareo, mijery ny fiainako, ka entinareo any amin'ny monde des ténèbres, ny rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro. Ny velam-pantoka rehetra ataonareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovelany avy Nazareta. Rava ny asanareo, rava ny fironganentanareo, any andavaka ny Helo. Halleluja. Androka antsika ny fanahy ny fahafatesana, fanahy mitondra aretina amintsika sy ny ankonantsika, ravatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Jesosy malalo, etsy edy andravarava Jesosy ny fanahy fahafatesana rehetra, fanahy mitondra aretina rehetra, rava ny asanareo, fironganentanareo, ny incantation ataonareo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretina fafinareo miankonako, amin'ny tenako ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tafika ataonareo mialala ny aretina, ny atmosfera lotonareo mialala ny aretina, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy avavy, rano Jesosy avavy, rano Jesosy avavy. Mandrava ny asanareo, mandrava ny fironganentanareo rehetra, ny incantation ataonareo eny amin'ny fasana, ny incantation ataonareo eny amin'ny ranomasina, ravana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy tongavo, rano Jesosy tongavo, rano Jesosy tongavo. Rava ny aretina rehetra, afafinareo miankonako, amin'ny zanako, rava ny aretina rehetra, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra efa afafinareo any amin'ny ankonako, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Rava velam-pantoka, ny fasana rehetra omanareo, ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny taratasy rehetra soratanareo, ravana amin'ny anaran'i Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy mandoro, rano Jesosy mandoro. Ny fasana rehetra, ny zerikay rehetra omanareo, torana amin'ny rano Jesosy Kristy tovelany avy Nazareta. Halleluja, halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika, amen. Mbola ao anatin'izay ihany tsika, andravarava ny asan'ny fanahy manambady rehetra, ny fanahy manambady rehetra doratsika amin'ny rano Jesosy, fanahy manambady rehetra ravatsika ny tafika rehetra ataon'izy ireo. Halleluja. Zay rehetra ao anatin'izany ianao mitsangana, roao amin'ny anaran'i Jesosy, ravao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Jesosy malalo, tompo malalo, lay mahery ianao, lay magaga, lay Andriamanitra mahery, lay mpiady mahery n'Israely. Jesosy malalo, etsy Jesosy andravarava amin'ny fanahy manambady rehetra, na mialalan'ny olona izy miditra, manafika mialalan'ny olona, na mialalan'ny tsy hita maso, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy manambady rehetra, zay manafika anahy, zay miditra, mitsokotsoko amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny anaran'i Jesosy, ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny tafika rehetra
rehetra za rehetra ampiasainao fantoka mandrenany alavonay mba fanao miditra amin'ny anaran'i Jesosy tsy ambina amin'ny anaran'i Jesosy tapatapaka zany amin'ny anaran'i Jesosy tsisy varavarana idiranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tovelona avy Nazareta ny fanay manambady rehetra na avy amin'ny ankohonako nizaniza zany amin'ny anaran'i Jesosy rava torana amin'ny ran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy ny mariazy nocturne rehetra ny mariazy robe de mariazy rehetra torana amin'ny ran'i Jesosy ny costume rehetra torana amin'ny ran'i Jesosy na vehivavy ianao na lehilahy ianao ran'i Jesosy mandoro anao ran'i Jesosy mandoro anao any amin'ny toerana misy anao halleluja halleluja torana amin'ny afo ny fanahy masina torana amin'ny afo ny fanahy masina torana amin'ny ran'i Jesosy mandoro ran'i Jesosy mandoro ny asanareo rehetra na amin'ny alalany esprit zany na amin'ny alalany olona zany na démon ianao na fantôme amin'ny anaran'i Jesosy satria maheno izy ireo amin'izao fotoana izao torana amin'ny ran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy ny fanahy manambady rehetra sirainy dezo torana amin'ny ran'i Jesosy Jesosy mandoro anareo ran'i Jesosy mandoro anao ran'i Jesosy mandoro anareo rava ny mariazy rehetra ataonareo ny bague de mariazy rehetra torana amin'ny ran'i Jesosy bague de mariazy rehetra torana amin'ny ran'i Jesosy zay rehetra ampiasainareo ny soratananareo zay soratanareo amin'ny alalan'ny taratasy ny signature ravana amin'ny anaran'i Jesosy ravana amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy any andavakinelo tsy manan-kery tsy manam-baivana ny vera pantoka anareo rehetra zay ataonareo andavonanay rava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny anaran'i Jesosy ran'i Jesosy mandoro anareo halleluja halleluja fatra amin'ny ran'i Jesosy atsivany andavakinelo ny zaza rehetra zay nateraka nareo amin'ny alalanay torana amin'ny ran'i Jesosy torana amin'ny ran'i Jesosy ran'i Jesosy mandoro anareo ran'i Jesosy mandoro ny zaza rehetra forony Lucifera amin'ny alalan'ny fanahy manambady ravana amin'ny anaran'i Jesosy ran'i Jesosy mandoro ran'i Jesosy mandoro ran'i Jesosy mandoro anareo sy ny foronganareo halleluja amin'izao fotoana izao tsika andavarava ny canal ny satellite ampiasain'izy ireo ny télévision ampiasain'izy ireo ny caméra ampiasain'izy ireo ny antenne caméra ampiasain'izy ireo amin'ny trano misy atsika halleluja raha vao amin'ny anaran'i Jesosy halleluja ny étoile d'araignée rehetra ny maritana rehetra ampiasain'izy ireo antennan'izy ireo reny ho doratsika amin'ny ran'i Jesosy doratsika amin'ny ran'i Jesosy ran'i Jesosy andoro andravalanany zany ka tsisy ananan'izy ireo fahefana ny tranontsika ho afo ho manda afo manodidina ny tranontsika halleluja Jesosy malaro ny caméra rehetra ampiasain'izy ireo ny télévision ijerevan'izy ireo ny fiainanay Jesosy malalo ianao andoro ianao andravarava zany ianao anapotika zany Jesosy ka tsy hitan'izy ireo ny fiainanay ny caméra ny antenne rehetra ampiasain'izy ireo amin'ny trano misy anay rava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny ran'i Jesosy ran'i Jesosy mandoro ny antenne apetrakinareo amin'ny coin rehetra ny trano misy anay ny caméra code tsy hitanay rehetra zay miafokafona amin'izao trano izao miafokafona amin'izao trano izao na amin'ny tafo amin'ny plafond amin'ny rindrina ravana amin'ny ran'i Jesosy mandoro ran'i Jesosy mandoro any amin'ny toerana misy anareo ny démon contrôle rehetra ny ran'i Jesosy mandoro anareo ran'i Jesosy mandoro anareo ny télévision ampiasainareo torana amin'ny ran'i Jesosy ny satellite rehetra ravana amin'ny ran'i Jesosy ravana amin'ny ran'i Jesosy ran'i Jesosy mandoro ran'i Jesosy mandoro ran'i Jesosy mandoro rava ny asanareo halleluja sotra Jesosy halleluja misotra fanahy masina amen amen nahitra amin'ny fiderana atsika soratsika antopo amin'izay fanatrehana zay hideran'i Jesosy tsika amin'izao fotoana izao satria mahery ny Andriamanitra tsika halleluja derazintsika
Helo, sotto Jesus. Mahery ny Andriamanitra atsika, mahery ny tompontsika ivavahantsika io. Halleluja. Mbola mijoro foana atsika, mijoro hatramin'ny farantsika. Halleluja. Na dia lavo atsika miarina indray misy mitombo. Amen. Mila mahery foana atsika isanandro isanandro. Mahery foana atsika eo amin'ny fanatihana. Mijoro foana atsika eo amin'ny fanatihana. Eleni fantadi kivi vakilo Elenando aloa di che kamavesa Chafaja tuzairanne. J'ai choisi Montréal par rapport à la semaine, c'est quand même l'un des meilleurs dans le monde entier. Alléluia. Les gens sont accueillants. Amen. Naona numana na fasaina yake mnigoli atalava be
miaraka aminao Jesosy. Mahery tsika miaraka amin'ny Jesosy. Haleluya. Sotra Jesosy. Sotra malalo. Amin'ny hery omenao anay. Haleluya. Aza matahotra fa izy ombatsika. Amen. Tsara mideran Jesosy manome voninahitra azy amin'ny louange de anaraka adoration anankiray tsika de miditra amin'ny Fijoroana Vavolombelona zay rahantsika eto. Amen. De raha Jesosy
Tiofona izy. Haleluya. Fanahy masina zany ny angatahantsika anatrika antsika eto Fanahy masina satria tsika iaino ny teniny. Fijoroana Vavolombelona dia sahala ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. J'aimerais qu'on adore Dieu pendant quelques minutes. C'est teny voaraintsika dia teny avy amin'Andriamanitra Vavolombelona. Amen. Lèvons nos mains vers Jéhovah. Toute l'église, lèvez les mains et adorez Jéhovah Yahweh. Élevons nos voix. Prions ensemble au nom de Jésus. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint dans l'univers. Tu es saint pour toujours et pour l'éternité. Tu es saint dans les cieux. Tu es saint, Seigneur. Dans l'univers. Tu es saint pour toujours. Chantons tes merveilles, nous chantons tes louanges. Tu es saint pour toujours et pour l'éternité. Nous chantons tes merveilles, nous chantons tes louanges. Tu es saint pour toujours et pour l'éternité. Holy, 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 holy Adonai, holy, 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 oh.
mitaky antsika idera ny tompo mbola mitaky antsika idera izy anome voninahitra azy satria tsika teo ny andio azy tsika de Fijoroana no ataontsika amizao fanandratana azy. Alleluia. Teo tsika nandio azy fa amizao fotoana zao tsika anandratra azy ndray amin'ny Alleluia. Amin'ny Fijoroana. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh Père, nous le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons.
Rapproche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant de te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter oh, viens me libérer. Donne-moi de chanter ton glorieux nom et ton amour. Donne-moi ta vision et ton esprit pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oh, Père, touche-moi, 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 touche-moi. Père, visite-moi, 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 visite-moi. Touche-moi maintenant, maintenant, maintenant. Hey, je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ce que tu es grand, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Nous t'adorons, Seigneur.
Saint-Esprit a dit, allez, basta, télé. Sara cuiserario. Sara cuisereta bagueta yeta yeta. Sara cuisereta batura de banana messa. Vários farei bastante roba bagueta yeta. Baru Sara cuide sos baguetaita. Baru Sara com baguetaita. Se timatura do badalla. Se timatura do badalla tadia will fare bas. Yara rusa. Yara rose tuga yetu. Yara rose tuga yetu. Baguetaita faccia c'era. Baguetaita faccia c'era rusutu. Semtadia uite sus de maita. Semtadia uite sus de maita. Semtadia de maita. Ta diavolo de uita da uite. Ita ko ifitiava da yo. Ita kuneta yeta da yo. Wow, ya mangera yo. Wow, ya mangera yo. Wow, ya mangerario. Ya marcha forerario. Ya marcha forerario tadia. Ya marcha forerario bagueteta. Sara querario. Sei tia vitu. Sei tico. Sei fatta pitada de baita. Saus de bat. Sei tatiafrario. Che mi nonario ancho manalla. Miai non ero altro manalla. Sauri alfa somega. Sauri alfa somega. E fiando waras fia farara. La cazzaina rom funaro tkua. Te uitanario. Família manai que ni dit que Mira manai que sita pukanario. Mira manoni marna fonerario. Mira tanto nantit. Mas atacan Tumas yanario. Tumas senin ratsunaita. Samba trazai mina de timaitas. Serita mangueta yeta. Teu meco leran vela. Leran vela tmetrixa manjax. Mi buibuica, si mettere, i buibuica o annattanare un fare massa, e fare massa, i buibuica o annattanare, si are non ai tunere, si are mangi firtuna. Tuennario zansa tin fare masso wanatanaro. Nantur masso artivitanaro tu. Sati yasan farako. Sati yasan farako. Serita mangueta yetam tadia de wanila ya. Eu fona tsimanda was. Eu fona miai nonario. Mai reza la rusarako. Mai reza la rusarako. Mai reza la rusarako. Ti manda warario rafu yarario.
Tiabera radio kabutia. Miluar radio badkuya radio. Awanatna rumaja kariva. Awanatna rumaja kariva. Saure tu pode battario. Sei figlia dario. Nianzo dario. Bandi ara kasita pukerario. Simtade de maitan funat. Semangeta de maitan funat. Seva gitaita. Adu vadariwa. Adu vadariu bawa. Adu vadariu bawa. Au hul bau fau. Hul bau fau. Fanai mas. Sutra fanai mas. Sutra fanai mas. Sutra fanai mas. Sutra fam tira brefodira. Sutra fam tira brefodira. Witarari wara katsa kaya fudarut kuyarari. Witarari wara katsa kaya fudarut kuyarari. Wafya mangyarari wa. Wafya mangyarari wa. Wafya mangyarari wa. Tiabera dare irreri wa. Tiabera dare ukabuti wa. Izao no rainari wa. Izao no rainari wa. Sema tamfara no ufuntina. Sema tamfara. Sutra farimas. Sutra farimas. Kushi karibashi kabati. Ukaribushi bati kalabashi kabati. Tuka tati siamo zilfir. E fatuka itati siamo zilfir. Zakayusi zetawa datiri paburiet ifaribe bakayisi kana padus aita watrani diatunga aho tunga aho yamangyas ananuva ni fiainari izari ancora tocco dario aduva di fiaida dario id tawarat dario aduva di fiaida dario aduva di fiaida dario ti itta di fiaida bovo dario le fiaida bovo se bulazzita dario se bulazzita dario fi fatuga di sara culla itadi si abuzi sei veri e fatuga di sara culla itadi si abuzi di veri si fidarci rubi Sutra fanai mas, sutra fanai mas, sutra fanai mas.
Sotra fanahy maso. Sotra fanahy maso. Sotra fanahy maso. Alléluia. Alléluia. Devolo manapaka ny connexion. Tsy faly izy. Tsy faly izy. Tezitra ilay Satana. Satria maro ny fanahy hovonjena. Ka miditra amin'ny fotoana rehetra izy. Halleluja. Miditra amin'ny fotoana rehetra. Akivy arareo. Akivy arareo. Halleluja. Eto aho iny Tompo, mahita anareo tsirairay avy. Eto aho mahita anareo tsirairay avy, izay mikatsaka ahy. Maro ny maimaika fotsiny, mihazakazaka, fa tsy maharitra hatramin'ny farany. Vitsy no maharitra, vitsy no maharitra hatramin'ny farany. Halleluja. Sotra fanahy maso. Eto aho mbola miteny aminareo. Aza maika tapahana ny teniko. Mampahery anareo foana aho. Mampahery anareo foana aho. Nijoroa anareo tsara. Ny ijoroa anareo tsara amin'ny marina rehetra. Izaho no miteny eo ambavan'ny mpanompoko. Sabatra roa lera amin'ny teniko. Maranitra manintrona. Hatrany amin'ny tsoka. Moa tsy teniko va izany. Aza mandany teniko ianareo. Fa izay rehetra lazaiko dia marina avokoa. Marina avokoa. Sotra fanahy maso. Mbola mampahery anareo foana aho. Mbola mampijoro anareo foana aho. Mahadra-piaviko. Satria tiako ianareo. Tiako ianareo. Tiako izay tia ahy. Tiako izay tia ahy. Izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra. Sotra Jesus. Halleluja. Halleluja. Izay rehetra omeko anareo eto, dia izaho no manome. Izaho no manome ny teny rehetra. Izaho ilay Andriamanitra reo. Sotra fanahy maso. Sotra Jesus. Sotra amin'ny teninao Dada manana. Halleluja. Amen. Amen. Tiaka ho an'i Jesosy tsika. Amin'ny teny fanahy masina. Izy no miteny
izy no miteny amintsika. Halleluja. Zay fatrapitady aho izy dia mahita azy ohatra Jesosy. Efa nahatsapa fanahana hatramin'ny voalohany aho. Nanomboka antsika dia efa teto ny fanahy masina. Nanomboka antsika dia efa teto izy. Halleluja. Ianareo izy ilay mangetaheta azy. Ianareo mangetaheta an' Jesosy. Marobe izy no mihazakazaka fa vitsy no maharitra. Vitsy no maharitra amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Halleluja. Ary niteny ihany koa izy fa izay rehetra zaraina hita azy, izy no mandamina, izy no manome. Halleluja. Efa tsapako efa teo izy tamin'ny fidérale izy dia eniko mihitsy miditra any anatiko ary tsy zakako ny tenako ary may ny tenako rehetra raha ny teny tao. Fanahy masina hitako izy ny zanako izy eto fa maro ny mangetaheta aho izy. Ny zanako izay tonga eto izy dia mangetaheta tahita mangetaheta fa pahereziko izany. Raha mpahery antsika ny Tompo dia aoka antsika ino azy hatrany. Tsy ho tahaka ny Tomasy tsy nino raha tsy nahita. Halleluja. Tsy nino izy raha tsy nahita. Ka izany nampahereza ny Tompo antsika teo. Halleluja. Halleluja. Misaotra fanahy masina. Mampahery anao izy, mampahery anahy izy. Ity amin'ny fijoroana antsika. Et je vais, I will try to go back to those who are, for those who were not here yesterday. So I'll go back just a little bit to remind them of what happened when I said the testimony yesterday. Nous avons parlé sur première expérience pour nous, première visitation en Haïti. On a parlé sur l'escalier pour na matin et on a parlé sur l'ange pour bailler pour soigner, expliquer qui où ils allaient qui bataille na bango et expliquer qui où ils allaient qui mapapu na bango ndenge où ils allaient qui sandal ndenge la tête na. Hier, j'ai parlé de la première expérience que j'ai eue. La première expérience, donc j'ai expliqué à propos des escaliers, comment c'était cet escalier que j'ai monté, ces échelles que j'ai montées. J'ai aussi parlé des anges qui sont venus me chercher, de leur taille, comment ils étaient, et de leurs ailes aussi, à quoi ils ressemblaient. And yesterday I spoke about the stairs that I used, and I also spoke about the angels that came to get me, and I also explained about their height, their description, and I also spoke about the height they had and the wings that they had with the sandals that they were. Et n'expliquait lié au tokomaki, place tokomaki wana, n'expliquait yango. Ndenge makambo na monaki pelouse ndenge ezalaki mesure pelouse ndenge ezalaki epi n'explikaki libanga oyo na monaki wana epi n'explikaki couleur ya libanga wana ezalaki pembe epi nayaki koexplike lisusu babiloko oyo bapesaki ngai na libanga wana. Et puis j'avais expliqué là où la place où j'étais, la pelouse, la couleur de la pelouse, la dimension de la pelouse où j'étais. J'avais aussi parlé de la pierre que j'avais vue où j'étais, et j'avais aussi expliqué la couleur de cette pierre qui était blanche.
And I also explained the place where we got. I also explained about the height and the size of the grass that was there. I also explained about this stone that was there that had a white color. And I also explained about the the items that were given to me in front of that stone. Et naaki koexplike directement ndenge nini nazongaki mpe makambo mingi oyo ntango nazongaki changement oyo eyaki ekomela nga na nzoto makambo oyo nga na bandeki kovivre nde na bandeki komona bato ndenge bazotambola ndenge bazotransforme makolo na bango bato bazotambola makolo eza te moto azotambola miso eza te moto azotambola moto eza te maboko eza te e na bawenze na biloko nyonso to namonaki na explikaki yango lobi. Et j'avais également expliqué, quand j'étais revenu sur moi, ce que j'avais vu sur moi, les choses que je commençais à voir, les choses que je voyais, comment les gens marchaient. Ils n'avaient pas des pieds, des personnes qui marchaient la tête en bas, mais les pieds en haut, des expériences dans les marchés, des choses que nous achetons, des choses que nous mangeons, des choses que je commençais à voir. J'avais aussi expliqué ces choses. And I also explained how I became after I got that experience. I explained how I had become. I explained about how I saw people being transformed with my eyes. I saw how they were walking but without feet. They were walking without eyes, without a head, without hands. And I saw how they were just strange people. And I also saw things that we usually get in the market. I saw how they were all transformed. And I saw all these things. I explained those yesterday. Et naaki koexplike pe deuxième expérience na ngai, deuxième visitation et ndenge nini baange wana bayaki liboso bayaki mibale et deuxième fois bayaki 4 et deuxième fois première fois tomataki na escalier mais deuxième fois tomataki na escalier te tomataki directement likolo et naaki koexplike ndenge nini natikalaki nga moko na libanga wana epuis fois oyo ebandaki koloba na libanga ndenge ebandaki kotenga ngai na ndenge na bandaki kosuivre kwa wana. Et j'avais expliqué également la deuxième expérience lorsque les anges sont venus à nouveau me chercher. J'avais expliqué en disant que la première fois lorsqu'ils sont venus me chercher, il y avait 2 anges et la deuxième fois il y avait 4 anges. Et la première fois lorsque nous sommes partis en sortant par les escaliers avec le ciel qui était ouvert. Et la deuxième fois nous sommes sortis par la porte et nous sommes montés. J'ai aussi expliqué lorsque je me suis retrouvé devant cette pierre et j'ai aussi expliqué comment je me suis retrouvé seul et cette voix qui m'appelait et que j'ai commencé à suivre également. And now I also explained in my how I got my second experience, how the angels came to get me. At the beginning of my first experience, when they came, there were 2. And the second experience, when they came, there were not 2, but there were 4 angels that came to get me. And when we ascended, this time we did not use the stairs, but we went straight up. And when we got straight up, I also explained how they left me there alone in front of that stone, and how a voice came out from the stone and was calling me to this alley that I had to go, and I followed the voice that was calling me. Et naaki koexplike ntango voix wana ezobenga ngai ndenge nini abandaki kolanda voix wana ntina yaki kokóma na ale oyo nakomaki bapoto oyo namonaki e sorte ya mabele oyo nga namonaki wana. Donc mabele oyo biso toniataka ndenge nini eza différent par rapport na mabele wana. Donc na explikaki makambo wana nyonso tu e na escalier oyo namataki avant na koma nasilisa ezalaki ale wana. Et j'avais expliqué aussi, lorsque je suis arrivé en suivant cette voie, l'allée que j'ai vue, et en suivant cette allée-là, les poteaux qui avaient commencé à briller, et aussi le sol que j'ai piétiné, la matière de ce sol commençait à briller comme de l'or, c'était comme de l'or. Et j'ai aussi expliqué au sujet de l'escalier que j'ai vu avant de pouvoir arriver devant le trône.
And I also explained on how I was following that voice, and it got me into an alley. And in that alley, I saw a post. I saw a shiny post that was there, and I kept on going. And I also explained at how the material of the floor was made. The floor that we step on the ground it wasn't the same that was there up there, and it was not made of the same material. And I also explained about the stairs in which I took, and I also explained of the place I got where I finished to taking the stairs. Et n'expliquait na alewana izalaki na bapoto et na bapoto wana izalaki bamarque ya poto yango oyo j'espère tozomona et yango oyo bapoto yango n'expliquaki yango izalaki de tige moko babranche misatu à gauche, misatu à droite, pe moko na katikati pe na kati na yango ezalaki na ba tasse pe na kati na ba tasse wana ba mingi bandeko. J'avais aussi expliqué au bout de cet escalier-là ce que j'avais vu, ces poteaux que j'avais vus. Et ces poteaux-là, comme vous voyez, il y avait 3 branches à la droite et 3 branches à la gauche et l'autre branche au milieu. J'expliquais aussi l'espèce de coupe qui ressemblait comme des verres. Et dans ces coupes-là, il y avait la lumière et ces lumières-là qui brillaient également. And when I got there, I saw a branch that was there, and I saw how I saw a tree that had 3 branches on the left and 3 branches on the right. And at the tip of all these branches and tree, there were cups. There were 7 cups, and in it there was shiny lights that came from these cups. And I became some sumba biso parce que eza na bamakambo mingi mpona explike neti mpona oti kolakisa dessin ona oti kolakisa ndenge bapoto wana ezalaki 7 poto na ale wana mpe na bapoto wana ezalaki na 7 lampe oyo ebandaki kopela. Namoni ke j'espère ndenge nalakisi namoni ke tocomprendre te image oyo nga namonaki. Dieu va nous aider parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Comme je disais que j'ai expliqué comment le poteau, à quoi il ressemblait, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'espère que vous avez saisi l'image. Comme il y avait 7 branches dans ces poteaux et il y avait 7 lampes, 7 lumières qui brillaient dans ces poteaux, comme je vous disais. And I pray that God helps us understand what I've showed you. There's many things to tell you, and as I showed you in this drawing, there were this post which had 7 branches, which also had 7 lights that were burning on the top of it. Et naiki pour expliquer temple on a monaki. Na odi temple wana ezalaki vraiment mulai, ezalaki vraiment mulai pe munene. Et mulai na yango na eza pasi mpona na mesure. Mais munene na yango mpona koestime donc après toki komesurer bastade oyo tobetaka bale babetaka bale bastade de martyr bastade wana tokoki komesurer misato. Et j'avais aussi expliqué le temple que j'avais vu. Et sans ce temple-là, je disais que sa hauteur, c'était difficile pour moi de pouvoir l'estimer. Mais quand je parlais de la grandeur, je disais on peut estimer comme étant 3 grands stades de football. Vous voyez ces genres de stades là où on joue au football. À peu près plus de 3 grands stades s'il faut donner une estimation par rapport à la grandeur de ce stade. And I also explained about how I got to the top of the stairs and how I saw a great place, a great temple. And if I could measure, if I could describe the height and the width of that place, it would be comparable to 3 football stadiums, as we have here on earth, 3 football stadiums. Et naki ko expliquer matière pour na monaki na temple wana. Temple wana na monaki mo bandaki vraiment copier et matière na bozalaki en or. Même
balampe oyo namonaki na bapoto wana ezalaki na matière nango ezalaki en or. Et puis nayaki koexplike tout autour wana namonaki motu te, côté gauche moto azalaki te, mais côté droite nayaki koexplike ke namonaki naye komona meme moko monene azalaki wana ya kofanda. Et j'ai expliqué ce temple-là, sa matière, comment c'était, ça brillait, sa matière était comme en or. Tout comme également je parlais de ces poteaux-là que j'avais vu qu'il y avait 7 branches, ces matières aussi de ces poteaux-là, ces vases-là étaient aussi, la matière était aussi en or. Et j'expliquais également qu'à ce temple-là, lorsque je suis arrivé, lorsque je regardais à côté gauche, je voyais personne. Et lorsque je regardais côté droite, j'aurais vu un grand agneau. And I also explained about how what material that temple was made and how the walls of this temple was made of gold. And I also explained how the post that I saw with 7 branches, how the color of it was gold, the material with which it was made was gold. And I also explained that I looked for someone on the left side of where I got there. I didn't see anyone, but when I looked on the right, when I looked closely, I saw a lamb that was sitting. Et directement nazobanda koexplike kaka na yo wana parce que tokoki sute kozonga na première partie toujours avancer directement na deuxième partie na j'espère que tozo comprendre et tokomaki na yo lobi tosukaki na agneau donc nazobanda juste na agneau biso nyonso pour comprendre tous à la qualité. Et directement, je vais commencer à parler à partir de l'agneau parce que c'est là où nous étions arrêtés au niveau de l'agneau. Je ne pourrai pas retourner en arrière. Pour tous ceux qui veulent voir en arrière, vous pouvez suivre la vidéo précédente de hier qui est encore disponible sur la chaîne YouTube Femme Affranchie TV. Mais je vais commencer aux côtés de l'agneau. C'est là où nous étions arrêtés. So now I will start where we stopped last time, and we stopped on the part where we were speaking about the lamb. So I will not go back any further. For those who want to go back, you can go watch it in our YouTube channel, Femme Affranchie TV, and then you can catch up with where we are. But for right now, I will start speaking about the lamb. Et tant namoni agneau na bandai kotala agneau wana et na expliquaki na agneau wana na expliquaki grandeur na ye lobi tokoki komesurer na lion ti après preso tokoki komesurer agneau wana tokoki komesurer ye na ours tokoki komesurer na ours azalaki pembe et na mutu na ye azalaki na maseki 7 agneau wana. Et puis na maseke wana na chaque liseke ezalaki na misu ezalaki 7 na chaque liseke. Et puis na mutu na ye alatisaki couronne en or, mais couronne en or ezalaki ya basende kotie pe makile bandai kutama. Et l'agneau, comme je disais, l'agneau, on ne pouvait pas le mesurer à un lion. Il était grand. S'il faut estimer sa grandeur, il était comme un ours très blanc. Et je disais, au-dessus de sa tête, il y avait 7 cornes. Et sur ces 7 cornes, il y avait aussi 7 œils. Il y avait les yeux sur ces cornes. Et j'expliquais aussi également qu'il avait sur sa tête également une couronne d'épines en or qui rentrait sur sa tête et qui faisait couler le sang. And I also saw that lamb he had the height of that of a bear. He was like a bear in height, and he was all white. And I also saw that he had a crown upon his head, and on the head of that lamb there was a crown made of thorns, of golden thorns, and fresh blood was leaking out of it. And on his head he had 7 horns, and on these 7 horns there were 7 eyes. Et tango nazotala agneau wana, tango natomboli miso na nga likolo po elongo ezalaki na se, tango natomboli miso na nga likolo
namoni 4 anges bazalaki dans l'espace. Ange wana balataki bango nyonso tu barobe ezalaki ya pembe babandaki koplie, mais bazalaki na mapapu 6. Mapapu ya liboso oyo ezali awa na épaule emataki esalaki croisement efiniki bilongi na bango, e oyo ezalaki na hanche ekitaki efiniki makolo na bango, et 2 ailes oyo etikalaki ebandaki koservir bango mpona kovoler. Et quand je disais, quand je regardais l'agneau, j'avais la tête baissée. Et lorsque je levais ma tête vers le haut, et j'expliquais que j'avais vu 4 anges. Et ces 4 anges, ils avaient 6 ailes. Et sur leurs ailes, ceux qui étaient sur leurs épaules se croisaient et cachaient leur visage. Et ceux qui étaient sur leurs hanches, les cachaient aussi jusqu'en bas de pied. Et ceux qui étaient au milieu de leur dos, ceux-là qui le permettaient de pouvoir voler. And then when I raised up my head above, I saw 4 angels, and these 4 angels, they all had 6 wings. And I explained that they had 2 wings on their shoulders, which was covering their face, and I explained they had 2 wings but on their hips, which were covering their legs, and the 2 wings that they had in the middle, it was for them to fly. Et babandaki toujours pour adorer. Babandaki pour adorer. Na bandaki koluka na mona bilongi na bango. Na bandaki komona bilongi na bango. Babandaki pour répéter, bazoloba. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Par ton sang, tu as racheté les hommes de toutes races, de toutes nations. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Donc, façon répéter en gros même. Et Alléluia. Comme je disais, ils continuaient à adorer. Je ne pouvais pas voir leur visage. Ils continuaient à adorer en disant, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Par ton sang, tu as racheté les hommes de toutes races, de toutes nations. Et ils répétaient, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Par ton sang, tu as racheté les hommes de toutes nations et de toutes races. And when I look at them, I was trying to see their faces, but I was not able to. And then they kept on worshiping, and all they were saying is it was that you are worthy to be worshipped, you're worthy to be praised. By your blood, you've redeemed people of all nations and of all races. And they repeated again, you're worthy to be worshipped, you're worthy to be praised. With your blood, you redeemed men of all nations and all races. Amen. Et tant nazotala bango naye komona place agneau wana avandaki, namoni liboso naye namoni rivière. Donc mai ezokoule, mais mai yango ebandaki kochanger bacouleur, ezochanger bacouleur nyonso, ezopesa bacouleur ya vert, rouge, jaune, blanc. Donc ils ont changé ma couleur. Et comme je le regardais, je vis à côté de là où il y avait l'agneau, au devant de lui, il y avait comme une rivière. Et cette rivière-là changeait de couleurs. Ça donnait toutes sortes de couleurs, vert, jaune, rouge, violet. Et cette eau-là était très jolie à voir. And right underneath the lamp there was like a river, and in that river there was many colors. It showed all the colors that we know. It became gray, pink, yellow, green, all these colors, and that river was really pretty. Mais papa kambo na ngane komona place wana ezalaki étrange pa na ngai pona na tikala no komona ya neti nazomona makambo nyonso to wana ba mai wana toka te mai ko échanger couleur pesa. Donc nazo se poser ba question na umelaki penza esika wana voix oyo bandai ko benga ngai toujours jamais bandai ko continuer toujours ko benga ngai. Et
Comme je regardais ces choses, j'étais très émerveillé, très contente. Et à un moment donné, j'étais dans la joie, mais j'étais émerveillé de voir ces choses. Ces choses, c'était étrange pour moi. Voir cette eau qui changeait de couleur. Et pour moi, c'était très étrange. Et je me posais beaucoup de questions. Alors que j'avais duré dans cet endroit, mais cette voix continuait toujours à m'appeler Janine. Et moi, j'ai duré toujours à cet endroit. And instead of moving, there was a voice that was calling me, Janine, but I stopped there because I was so amazed, because it was for me the first time to see color changing water. I was just astonished by all that I was seeing. The lamp, I was all seeing it for the first time, so I was really astonished. But the voice kept on calling me, Janine. Et voilà, tant que vous avez Janine, nasoka voix yango, ezo benga ezalaki tout. Donc, eza lokola mai, shit ya mai, soki oza neti kote ya zamba, boza musika bookeli, tout ça lokola pembeni ya shit, lokola pembeni ya mai, ou eshitaka wana makele otoyoka kana ya mai wana ya makasi. Mais ezalaki tout. Tant que vous avez Janine, mais ils ont vraiment l'autorité. Et cette voix-là continue à m'appeler Janine. Cette voix-là était très douce. C'était comme une chute d'eau. Vous voyez, lorsque là, auprès d'une chute d'eau, ce bruit que la chute d'eau fait, c'était ce que je ressentais comme sensation ou comme la force qu'il y avait dans cette voix. Mais cette voix-là était vraiment douce. Mais cette voix continue à m'appeler Janine. And when I heard that voice, it was really soft, but it kept on calling me. But as I heard that voice, it sounded also like a waterfall. It's like as if when you're in the forest, you try to go deeper and then you hear the noise of a waterfall. It was as if in that voice, it was at the same time soft, but it had that authority as if that voice was sounding like a waterfall. Kaka na droite côté agneau azalaki na voix wana ezobenganga kaka ntango natomboli elongi natali liboso na ngai nayoki adoration. Amen. Nayoki bato bazoyemba bazo adore. Donc natali bien namoni ba ange baoyo bayaki kozwanga wana namoni bango sikoyo ya epele liboso kuna naobi te adoration tellement ezalaki tout ezalaki bien nalobaki napusana nano nakiende kotala bango posa na ngai ezalaki kana kutana na baange wana oyo bayaki kozwanga. Amen. Et comme la voix là continuait à m'appeler Janine du côté droite, je regardais devant et j'ai entendu l'adoration. Et cette adoration était très douce. Et lorsque j'ai vraiment bien regardé, je vis les anges comme ceux qui étaient venus me chercher. Mais cette fois-ci, ils étaient nombreux. Et comme l'adoration était tellement douce, mon désir était de vraiment m'approcher pour voir les anges qui étaient venus me chercher. And that voice kept on calling me, when I looked at the lamb and then I looked at the right, I saw people worshiping. But I told myself, what is this? And then when I looked, it was this very soft worship. And then I saw multiple angels, and I saw that the angels that came to get me before, I saw them over there. But my only worry was to get to those same angels that came to get me before. Ena banzi kopusana na pusani na moni ba ange ba misusu baza dans l'espace bazo mata bazo kita ba misusu baza na se basali mulongo bazwi mapapu na bango batia yango ndenge moko ba misusu basimbi ba tam-tam basimbi ba instrument mosusu oyo na tikala komona te. Bamususu basimbi ona yebaki basente, bamususu basimbi ba drum, bamususu basimbi ba guitare, basimbi yango bazobeta, bazobina et puis bazobouger,
bamapapu na bango ndenge moko bamosusu soki bayembi babini bamati babeti babouge mapapu bamati likolo bakiti donc ezalaki esengo ntango namoni yango esepelisi nga na lobi na bandi sikoyo kotala na bandi telema namonaki image wana esepelisa ngai mosenga sikoyo navanda na banda kotala bango ndenge nini yo baobima. Amen. Et comme cette voix m'appelait, j'ai commencé à partir en poursuivant, en marchant. Et lorsque je m'approchais, je vis les anges. Il y avait certains qui étaient suspendus dans les airs. Il y avait certains qui montaient. Il y avait certains qui étaient en lignée, qui faisaient des rangs. Et leurs ailes étaient tous alignées d'une même manière. Et je commençais à voir certains qui jouaient des tam-tams, des percussions. Il y avait certains qui jouaient des instruments que je n'ai jamais vus. Il y avait certains qui avaient des synthés, des instruments que je connais, et d'autres jouaient de la guitare, et lorsqu'ils jouaient, ils chantaient, et certains bougeaient leurs ailes d'une même manière, d'autres montaient. Il y avait vraiment une telle joie, une joie immense. So when I got there, the voice kept on calling me, and then I saw there's many angels. They were worshiping, and I saw some of them were suspended in the air. They were dancing. Some of them were going up and down, and I saw some other angels. They were on the floor, and the way they aligned their wings, it was as if there was a line. They made like a line, and it was really beautiful to watch. And I saw some other angels. They had instruments. I saw them playing a piano. I saw some other angels that had guitar. I saw some other angels, they had drums. I saw some other angels, they had some other instruments that I never saw before, and they were all worshiping, and the way they were worshiping, it brought joy out of me, and I was curious to watch it. I wanted to stay, even though the voice was calling me. I told myself, no, I will stay and I will watch them how they're worshiping, because it really brought joy out of me. Et pour ça, on a bien compris parce que adoration ezalaki makasi esengo na ngai ezalaki ndenge babandaki kobina mposa na nga mpe ekomaki na adore mais bayaki koyimba banzembe moko mibale. Et j'avais envie de rester, et mon désir était vraiment d'adorer. Ça m'a donné envie d'adorer tellement c'était bien, ça m'a donné de la joie. Et pourtant la voix m'appelait, mais j'avais envie de rester là pour adorer, et ça me donnait de la joie. Et ils ont chanté 2 chants que je connaissais, et ce chant-là aussi, ça m'a donné envie de chanter ce chant, ça m'a donné de la joie parce que je connaissais ces chants. And the voice kept on calling me, but I wanted to stay, and the only desire that was in my heart was to worship, because when I saw them, it really gave me the feeling of worshiping. And they also sang 2 songs that I knew, and it got me to that mood. It got me to that mood of worshiping, and I wanted to join them to worship. Et nzembo na babandai koyemba yango tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Et sous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es roi des gloires. Amen. Tu es le roi des rois, prince de paix. Tu es le roi des gloires. Tu es digne des louanges. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Et ami balé, baïmba diambo, digne, oh digne, tu es Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Alléluia. L'agneau sur les trônes, nous t'adorons, nous t'exaltons,
Nous célébrons ta gloire. Alléluia. Louange au grand roi, car il est plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Amen. Seigneur, Yes. tu es plus précieux que l'argent. Yes. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Amen. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Amen. Et rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Tangu nazoyoka nayoki adoration wana na poti na nga na adoration etango bazoadore bazobouge bamapapu na bango ndenge moko bamisusu bazomata bazokita baoyo bazalaki na te bazobouge mapapu bazobouge makolo na bango ndenge moko ebango nyonso mpe bazalaki ndenge moko nakokaki te koyeba mpenza koidentifie baange oyo bayaki kozwa ngai. Et voici les deux chansons qu'il chantait. Et lorsque j'écoutais ces chansons, moi aussi je suis rentré dans l'adoration. Ça me donnait tellement de la joie. J'ai commencé profondément aussi à adorer. Et les anges, je les ai vus commencer à bouger leurs ailes d'une même manière. Ils commençaient à danser de même pas harmonieusement. Et je ne pouvais pas distinguer ou connaître quels sont les anges qui étaient venus me chercher parce que tous ils se ressemblaient. And then when I heard these two songs, I started to worship with them. And when I was worshiping, I saw them. They were moving the wings accordingly. They were moving in an identical way. And they were all worshiping. Some of them were going up and down. Some others were moving the wings. Some others were on the floor. Some others were suspended in the air. And it was truly a sight to see. Nangina loba na peuple de Dieu. To adoraka nzambe malamu. Amen. Balobi, de vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Quand on doit adorer, il faut adorer parce que le son de l'esprit est en l'œuvre. Amen. Parce que jusque-là, tu dois adorer ensemble le lenge où est sécurité. Amen. Parce que tu veux trop civil. Yes. J'aimerais dire au peuple de Dieu, il faudrait bien adorer le Seigneur. Nous devons bien adorer le Seigneur parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il nous donnera le désir de pouvoir adorer le Seigneur bien. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous n'adorons pas encore bien le Seigneur. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous sommes plutôt trop civilisés. Nous tapons simplement les mains religieusement, mais nous devons vraiment bien adorer le Seigneur. C'est ça. And I wanted to tell people that we should really worship the Lord as it is, that as we're supposed to worship Him. But us, what we do, we are not worshiping Him the way we're supposed to. We only clap our hands and we act as if we're only like civilized instead of worshiping the Lord how He is worshipped in heaven. Eh bien, bébé, quand on est en présence ensemble, quand on louange, il faut bénir ensemble. Amen. Bénir ensemble, bouger, bénir ensemble. Yes. Yes. Namonaka, le lenge ya adorer nzambe, omona moto, eza na ba place o moto akendaka kobina. Na ba fertilité moto azobina omona te. Mais na présence nzambe, binela nzambe omona moto azotala veste na ye, moto azotala Égypte na ye alati, moto azotala pantalon beauté atie. Donc moto aza civilisé na présence nzambe. Ok, baza na besoin to adorer na force na biso nyonso. Amen.
Bien-aimés, lorsqu'on adore Dieu, nous devons vraiment bien adorer le Seigneur. Et lorsqu'on loue le Seigneur, nous devons vraiment bien danser dans la présence de Dieu. Vous voyez, nous voyons les gens, lorsqu'on loue le Seigneur, ils regardent à sa veste, il ne veut pas trop bouger, il ne veut pas trop danser, il regarde à comment il est vêtu. Mais nous devons vraiment bien adorer le Seigneur, beaucoup bien danser pour le Seigneur, parce que sa présence est précieuse. And when they put praise on, we should really praise the Lord with all of our strength. The way I see people are moving when there's praise going on, they look at their suit, they look at their pants, they look at their makeup, they look at their they look at everything they're wearing, and it's hindering them from moving. We should really worship. We should really praise the Lord with all of our strength. Et tant nazotala bango ndenge babandaki koaplike efoi wana ezobenga sikoyo me ezobenganga lisusu liboso te ebandi sikoyo kobenganga nazoka wana na nsima na ngai elalingaki na baluki noki sikoyo nalanda sikoyo voi wana place ezobenga ngai kokende nazolanda voi wana nakomi liboso ya temple, nakomi liboso ya porte ya temple. Et pendant qu'ils adoraient, j'ai écouté maintenant cette voix qui m'appelait. Ça ne m'appelait plus devant, mais ça commençait à m'appeler par l'arrière, derrière moi. Et lorsque je me suis retourné en suivant maintenant la voix, pendant que je suivais la voix, je suis maintenant arrivé au devant du temple. And then I heard the voice calling me, but what was new is that voice did not come from before me, but it came from behind me now, and it was calling me. And as I followed the voice, I found myself in front of the temple, in front of the temple, in front of the door's temple. Étant na telemi liboso ya temple ezalaka ya kokanga. Quand na telemi mbala moko na moni temple efungwami, porte ya temple efungwami. Ntango porte ya temple efungwami, nayoki chaleur moko, puissance moko ebimi na kati ya temple wana ezwi place wana nyonso tuna balete ekoka kosupporte yango te. Et lorsque je suis arrivé au devant du temple, le temple restait fermé. Et je suis quand même resté au devant du temple. En un instant, j'ai vu la porte du temple s'est ouverte. Lorsqu'elle s'est ouverte, bien aimé, j'ai ressenti une chaleur. Cette chaleur-là qui est sortie de cette porte-là, je ne pouvais pas le supporter. And when I dwelled in front of the temple, I was there in front of the temple's door, and suddenly the doors just opened. So the temple opened up, and I felt a great heat coming out of the temple with great power, and I was not able to support it. I was not able to handle it. Amen. 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 Et cette voix-là m'appelait Janine, Janine. Et lorsque je suis arrivé au devant du temple, alors que lorsque le temple s'est ouvert, et cette voix-là ne m'appelait plus Janine, Janine, j'ai commencé à écouter cette voix m'appeler ma fille. Ma fille. Yes. And when I got to that point, and when the doors opened, I heard that voice that was calling me Janine, Janine. It changed the way it was calling me, and now it called me my daughter, my daughter. Oh yes. Et tant nazolinga na kota na kati ya temple, na sentir puissance moko. Et le quoi il y a courant champ magnétique moko zo songisa libanda yo ils ont empêché na kota na kati ya temple. Et quand j'essaye de rentrer à l'intérieur du temple, je sens comme une puissance, comme un courant qui me recule en arrière, qui m'empêche de rentrer à l'intérieur du temple. And as I wanted to go further inside of the temple, I felt like there was a force hindering me from going further, like a magnetic force that was hindering me from going forward. Et directement, namoni
na porte ya temple wana côté gauche, côté droite, namoni 2 anges. Moko azoya côté gauche, moko azoya côté droite. Et oyo azalaki côté droite asimbaki épée na maboko na ye, et oyo azalaki côté gauche asimbaki ascensoir oyo azoningisa moto. Et directement, j'ai vu du côté droite du temple un ange et l'autre du côté gauche un ange. Du côté droit du temple, un ange venait en ayant sur la main une épée et l'autre du côté gauche avait comment dire, l'ascensoir. And I saw on my left side and on my right side, there was on each side one angel coming, and the one on the right had a sword, and the one on the left had a censer in his hand. Et bango mibale balataki oyo namonaki baange namona ya liboso bazalaki na barobe milani. Mais baoyo wana bayaki batelemaki côté gauche côté droite balataki barobe ezalaki likolo ya génie, et basandale na bango balataki basandale na bango oyo tobengaka papier de Jésus. Basandale yango ezalaki ya basinga boye bafwa na makolo na bango, barobe na bango ezalaki ya mikuse na bagénie. Et les 2 anges qui venaient vers moi, celui de gauche et de la droite, les 2 étaient vêtus de robes, mais leurs robes n'étaient pas vêtues ils n'étaient pas vêtus de longues robes comme les autres anges que j'avais vus, mais leurs robes se limitaient au niveau des genoux, et ils étaient vêtus aussi comme souliers aux pieds des sandales que nous appelons effectivement les pieds de Jésus. Et ces sandales-là avaient des fils, les fils enroulés un peu en zigzag sur leurs pieds. Jusqu'au genou. And I saw these 2 angels, the way they were dressed. They were not dressed as the other angels were, but they had a dress that stopped right above their knees, and they had those sandals that we call Jesus' feet. And the way it was done, and it was like sandals, and the laces were going up until their legs. Visage na bango bandaki vraiment populaire, et oyo azalaki na gauche namoni aye liboso na ngai azwi lipapu na ye, atomboli lipapu na ye, abeti nga na elongi. Ntango abeti nga na elongi naoki vertige po eyaki liboso ata. Et leur visage brillait tellement, et celui qui était à la gauche, il est venu au devant de moi et il m'a frappé de son aile, et lorsqu'il m'a frappé de son aile, j'ai ressenti comme des vertiges, je suis tombé. And when I saw these angels, the angel that was on the left came in front of me, and he lifted up one of his wings, and then he struck my face, and when he did so, I felt groggy, and then I fell. Et première tour, tant que kozwa ngai na deuxième tour, wana na bandai komona soki bazwinga nazomona na bimi nzoto na mitikali nga na bimi. Mais oyo tant ange wana beti ngai na elongi, tant na telemi namoni teke nzoto na mitali na kanisa elonga momona nzoto na mitikali wana, mais namoni na telemi na telemi bosi oyo changement oyo nayokaki naoki chaleur oyo na bandai koyoka wana oyo na bandai koyokana nazoyoka ngo esu te nayoki nzoto nange komi kimia. Amen. Et la première fois, lorsqu'ils sont venus me chercher, à chaque fois que je tombais et que je me relevais, je voyais que mon esprit sortait de mon corps, et que je trouvais, en regardant, je voyais mon corps au sol. Mais cette fois-ci, lorsqu'il m'a frappé de son aile, et que lorsque je me suis réveillé, je regardais, je croyais que je devais voir mon corps au sol, mais je ne voyais pas mon corps au sol. Mais par contre, ce que j'ai expérimenté, c'est que la chaleur que je ressentais, je ne ressentais plus cette chaleur-là lorsque la porte s'est ouverte, et je ressentais une paix.
And the first time when the angels came to get me, when they slapped me with one of their wings, I fell on my back and I saw myself standing and I saw my body leaning on the floor. But this time when they hit me with their wings, I did not see myself on the floor like I thought I would see myself as before. But this time I saw myself, I was standing, and the heat that I felt before, it was gone, and I had peace inside of me. Mbala moko na mona ki bango tant bayaki bilonga bango bande kotala place na nazalaki ya tema babaluki bakomi kotala na kati ya temple bakomi kokota kaka ndenge bayaki moko na gauche moko na droite bazokota na kati ya temple e ngape na koti na komi. Et lorsque je suis rentré à l'intérieur du temple, je vis un habit, ou je dirais un ruban blanc comme un tapis. Et ce ruban blanc comme un tapis, les anges marchaient dessus. Moi aussi j'ai marché dessus, mais c'est comme si ça ne se salissait pas. Et ce temple était grand et large. And when I saw this temple, as I was going forward, I saw a long dress, a white long dress, as if it was like a carpet. It looked like a carpet. And I started walking on it, and I saw these two angels. They also walked on it, but it did not left any traces of dirt. And we kept on walking on it. And when I looked at the temple, it was really wide, and it was really and the height of the temple was really great. Et temple na kati ezalaki vraiment bien décoré, ezalaki kitoko makasi, ba matière batiaki ba décoration ba fleurs, ibandaki kokoyeye na kati. Tant na zo avancer na moni côté gauche, côté droite, na moni ba mibange, na moni ba mibange, donc ba feyard, na moni bango bazaya ko batukani tant na moni bango wana me bazalaki na bakorone elo na remarkaki bakorone na bango balongolaki yango moto na moto azalaki na korone na ye liboso place afokama. Ce temple était très joli, les décorations étaient très parfaites, il y avait des fleurs, les matières, c'était très très. I saw old people, and they were all on their knees, and they had crowns. But instead of these crowns being on their head, they put these crowns in front of them where they were kneeling. Et babandé na bango kipengaki. Et il ne s'occupait pas de moi. Et il ne s'occupait pas de moi. Comme ils avaient leur tête prosternée contre le sol, il ne faisait que dire Saint, Saint, Saint. Il ne s'occupait pas de moi. And I saw that these old men were not minding me. They were just as they were kneeling, they only repeated holy, holy, holy. Et quand on a avancé et directement les bosso na moni lumière moko ya makasi. Donc moto nde bapelisaka moto nde moto epelaka wana ya makasi wana nde esalaka na kati nde esali kwa jaune moto ya makasi mais na forme ya moto. Et comme j'avançais directement, je vis une forte lumière, tout comme vous voyez un feu, un ardent de feu qu'on allume, et c'était cette flamme-là que j'ai vue, et c'était à la forme d'une personne. And then in front of me, I saw flames. I saw fire in front of me, and I saw this great heat that was coming out of it. And this fire looked like it had the shape of a person. Et ezalaki vraiment pasi mpo na ngai na fixe regard na banda pena kotala image oyo namonaki wana ya moto aza ya kovanda na kiti moto nazomona kaka ozomona image ya misu mais ezopela moto na bande vraiment te kokoka kofixe parce que ntango
nazotombola elongi lumière wana bandeki kobetanga makasi na bandeki kokate koma koidentifie moto avandaki na kiti. Et il était très difficile pour moi de pouvoir voir qui était en face de moi. Il y avait cette personne qui était enflammée de feu et qui était assise sur une chaise. Je voyais comme les formes simplement des yeux, mais ces yeux-là étaient enflammés de feu et c'était difficile pour moi de pouvoir fixer et de regarder cette personne qui était enflammée de feu assise sur une chaise. And then when I saw that person that was sitting on the chair, it was really hard for me to stare at him because each time I looked at him, there was this great light that was shining upon me and it made it hard for me to see. And when I would look at him, he had those eyes and it was just like as if there was burning fire within these eyes and I could not stare at him, so I could not look at him. Et pembeni na ye mutu azalaki wana te, mais namonaki tout autour na ye donc pembeni na ye te na mwa mosika namoni quatre anges. Et je ne pouvais pas m'approcher de lui et près de lui, il n'y avait personne. Mais par contre, j'ai vu tout autour de lui, pas à proximité, mais un peu éloigné de lui, j'avais vu 4 anges. And then when I looked around him, there was no one that could be around him. But when I looked a little bit further, I saw 4 angels that were surrounding him from afar. Ba ange wana namonaki bazalaki différent na ba ange nyonso to namonaki libanda. Bango namoni bango baza banzoto na bango eza ya bato, mais bilongi na bango ezalaki na forme ya banyama. Moko namonaki na elongi ya aigle, moko namoni na elongi ya lion pene ya mwini, moko namoni na elongi ya ngombe, e mosusu azalaki na elongi ya mutu. Et les 4 anges que j'avais vus, ils étaient différents. Ils ressemblaient à des hommes, mais sauf que leur visage ressemblait à des animaux. Un, j'avais vu, il avait le visage d'un aigle. Un, j'avais vu, il avait le visage d'un lion. Et l'autre, il avait le visage d'une vache. Et l'autre, il avait le visage d'un homme. And then when I looked at these 4 people that I saw, and one they had human bodies, but their heads were different. One of them had the head of an eagle. The other one had one of a lion. The other one had one of a calf, and the other one had one of a man. Et na telemaki directement na moni na yoki fois wana bande kobenganga azobenganga mafi na oki balobi opesa ye esika kovanda. Et directement, je suis arrivé, j'ai entendu cette voix qui m'appelait ma fille. Et du coup, cette voix a dit, donnez-la une place pour s'asseoir. Then I heard this voice that was calling me, my daughter, my daughter. I heard that voice saying, give her a place so she can sit. Et directement, Mayoki alobi na bango opesa ye le opesa ye na miel. Et directement, il les a dit, donnez-la du lait et du miel. And as soon as he said that, he said, give her milk and honey. Et bayebi ngai miel yango eza lokwa gel, eza pembe, eza te lokwa ba miel na biso tomona. Miel yango eza pembe ya lokola gel. Tango na meli yango donc ndenge na meli ma ya malili esenga malili na motema. Et ils m'ont apporté du miel, et ce miel-là ressemblait à du gel, ce gel qu'on met souvent dans les cheveux. Et lorsque ce gel était transparent, c'était pas comme du miel ordinaire. Et lorsque je bus de ce miel, c'était comme si j'avais bu de l'eau fraîche.
when I drank that honey, it was not like the honey that we have on earth. That honey was transparent. That honey was white, and when I drank it, I felt a great cold within me. Et bapesi ngai ide. Et tant na zwi na meli pele wana nayoki même ndenge nayokaki ntango namelaki miel mais kuna ngona monoko ezalaki vraiment kitoko nano natikala koyoka wana te yango. Et ils m'ont donné du lait également. Et lorsque je bus de ce lait, j'ai ressenti la même chose comme quand j'avais bu du miel. Mais le goût de ce lait, j'ai jamais goûté aussi bon. And then they gave me milk. When I drank that milk, I felt the same way. I felt the same way I did when I drank honey. And then when I drank that milk, the taste of it was so good. I never tasted something so good. Balamoko nayoki forma mezube na ngai ma fille pourquoi makambo oyo somona pe oyo yoso yoka ozokoma yango ti. Et directement, j'ai écouté cette voix qui m'appelait ma fille, pourquoi les choses que tu vois et ce que tu entends, tu ne les écris pas? Then I heard that voice saying, my daughter, why aren't you writing what you're hearing and what you're seeing? Et moi, na répondre na lobi Emmanuel. Naza na capacité ya kokoma. Naza na capacité ya koloba, mais ya kokoma naza na capacité wana. Et moi j'ai répondu en disant, Emmanuel, j'ai la capacité de pouvoir parler, mais j'ai pas la capacité de pouvoir écrire. Then I answered to him, Emmanuel, I do not have the capacity to write, but I have the capacity to speak. Et alobi na ngai, alobi makambo oyo zomo na oyo zoyoka. Okoma yango pe oloba yango. Et puis il m'a dit, des choses que tu entends, des choses que tu vois, tu dois les écrire et tu dois les dire. And then he told me that what you hear and what you see, you must write it down and say it. Et aye koloba na ngai, eza na makambo mosusu oyo nakolakisa yo oyo eza kaka mpona yo moko okoki jamais korevele yango pa ya moto wana eza kaka mpona yo mais eza na makambo mosusu oyo ezali mpo orevele yango na. Et il m'a dit, il y a des choses que je veux te révéler, que je veux te dire, qui est personnellement pour toi-même que tu ne pourras pas dire ou parler de cela, mais il y a des choses que je vais te dire ou que je vais te révéler, que ça te demande de le dire et de le révéler aux hommes. Then he told me that I will tell you things, I will reveal things unto you that will be personal for you, that you shall not say to anyone, and there's some other things that I will reveal to you that you have to say to everyone. En tout cas, na kati ya temple wana gloire ezalaki ya makasi. Gloire ezalaki ya makasi, lumière ezalaki ya makasi, puis même azoloba na ngai miso na ngai bandai kotala kaka de gauche à droite parce que makambo na ngai komona na ngai natikala omona ngo ati. En tout cas, au sein de ce temple, la gloire était forte. La gloire était forte, la lumière était également forte. Alors qu'il continuait à me parler, mes yeux continuaient à regarder de gauche à droite parce que des choses que je voyais dans ce temple, je ne les avais jamais vues auparavant. And there was great glory inside. There was a great glory inside, and there was great light inside. And as he was speaking to me, I could not stare at him because my eyes were moving left and right because of the things that I was seeing, and those things I never saw
Là, le ministère va m'affranchir dans le... Il faut... Namoni Fijoroana na pasteur azo solo na ye et pasteur azalaki contenté parce que makambo pasteur abandaki koloba na ye Fijoroana abandaki koboya obéir na makambo pasteur abandaki koloba. Et puis j'ai vu cette sœur qui discutait avec le pasteur, et cette sœur-là, toutes les choses que le pasteur lui disait, cette sœur-là n'était pas contente. Le pasteur n'était pas content d'elle, parce que tout ce que le pasteur lui disait, elle refusait ces choses. And then on that screen, I saw a woman speaking to the pastor, and when the pastor was speaking to that person, the pastor looked unhappy because the woman did not want to obey to what the pastor was telling her. Et namoni wana pasteur akendaki na ndako na bango sikoyo na ye komona na ye aye kozonga epai ya pasteur aye sikoyo place oyo nzoto na chambre oyo place batiaki nzoto na ngai namoni aye wana aye na bakantine ya mai aye na basavon. Et j'ai vu directement, le pasteur est parti, et je l'ai vu venir de la place où le pasteur était, et il est rentré dans la chambre où mon corps était là. Je l'ai vu qui est venu avec un seau, avec un seau d'eau et les savons. And then I saw that pastor, he left, and then the pastor came back, and then he entered the room which my body was laying, and he came with a bucket that was filled with water and soap. Mais sœur ango musala o apandai kosala naiki ko comprendre que bapesaki ye recommandation et nzoto na mutu moko te n'importe qui ta kosimba nzoto wana il faut mutu oyo aza vraiment makasi na vie de prière et na spiritualité. Et cette sœur, ce que j'avais compris, on l'avait donné des recommandations que personne ne pouvait toucher mon corps, sauf cette personne qui est vraiment consacrée dans une forte vie de prière. And I understood that the task that was given to her was that no one was supposed to touch my body unless it was someone who was really consecrated and had a really strong life of prayer. Et azalaki vraiment contente tant à côté alongoli ba montre alataki alongoli ba bague alataki azui fortoir et chiffon atie savon à côté atie ngona mai et puis alongoli ngaga parce que na moni nzoto ango alingaki amutra. Et elle n'était pas contente lorsqu'elle est rentrée. Elle a enlevé ses montres, elle a enlevé ses bijoux. Elle a pris un chiffon et elle a mis ça dans l'eau, c'est-à-dire mouillé avec le savon. Elle a enlevé le drap et j'ai vu qu'on m'avait recouvert de drap. And then I saw that lady came into my room where I was. She removed her watch and her rings, and then she started taking scrub, something that we scrub with, and she put it onto the water and she put soap on it. Et elle komona na dra oyo balingaki ngai tango ezalaki ekebaki na ba période donc etango bayaki kozwa ngai na deuxième tour tellement nazalaki na kopanga makasi émotion wana ya kobanga nde esalaki ke ba période na ngai ekimambango. Et j'ai vu quand elle a enlevé ce drap directement, ce drap était sali par des périodes. Et lorsqu'on était venu pour me prendre pour la deuxième fois, cette peur-là m'a poussé et j'ai saigné. And then when they removed the blanket that was upon me, the blanket was stained with periods. And then I understood that it was the second time when they came to get me, the fear that was there, it made so that my periods came out. Et pasteur asengaki nettoyer nzoto wana parce que dra oyo balingaki ngai debaki déjà na makila sengaki ke mwana mwasi kaka po nettoyer nzoto wana ntango abandaki kosala yango na esengo te po alingaki te kosala.
Et le pasteur avait demandé à ce qu'on nettoie ce corps parce que les draps étaient salis par les périodes et lorsqu'il fallait qu'une femme puisse le faire. Et lorsqu'on avait demandé de le faire, autant pour moi, elle était en train de le faire, mais elle ne le faisait pas de tout bon cœur. Elle n'était pas contente de le faire. And I understood that when the pastor told her to do that task, the woman was not doing it with a happy heart. She was not willing to do so, but she did it with a heavy heart. Et image wana elongwaki mbala moko esalenga pasi mais nabandi kosengele pardon nalobi Emmanuel yebisa ye po aza kaka motu soki ezala mpe na place na ngai mpe nalingai nasala lisusu ya mabe kolekana. Et cette image était quittée et j'avais eu mal au cœur et je dis Emmanuel, aie pitié d'elle parce que c'est seulement un homme. Si c'était moi à sa place, certainement j'aurais fait pire qu'elle. And then I said, Emmanuel, please have mercy on her because she's only human. And then I told him that if I was at her place, surely I would have done worse. Et ayebisi ngai masu soki ezalaki na place na ye yo olinga tosala yango mbala moko namoni ekran wana ezongi lisusu bazongiseli ngai image moko ya kala ntango nazalaki na age ya 19. Et il m'a dit, ma fille, si c'était toi à sa place, tu devais le faire. Et directement, ils ont rendu l'écran et ils m'ont ramené à une image lointaine quand j'étais à l'âge de 19 ans. And then he told me, my daughter, if you were at her place, you would have done it. And then he removed that image and then he brought me back to an image far back where I was 19 years old. Et na image wana ezalaki na mama moko na sungaki azalaki koko na biso tobandaki kobenge kaka koko parce azalaki ndeko ya koko na biso ya mwasi oyo akoti mama na biso ndenge nga na sungaki. Et dans cette image, il y avait l'image d'une vieille, d'une mamie que j'avais aidée. Et cette mamie, cette grand-mère, on l'appelait simplement grand-mère, mais c'était la sœur de notre grand-mère. Et moi, je l'avais aidée. And then he showed me the image of our grandmother that we used to help, and we're just calling her grandmother because she was the sister of our grandmother. Et koko wana abotaki kaka mwana moko kaka ya mobali epuis abandaki kobela makasi abandaki kobela maladie ya tuberculose. Et cette grand-mère, elle avait simplement mis au monde un enfant et elle souffrait de la maladie de la tuberculose. And that grandmother only gave birth to one male child, and she got really sick, and she was sick of tuberculosis. Et abandaki kobima lisusu te azalaki na kati ya chambre abandaki kosala nyonso tu na kati ya chambre na bilamba nyonso tu et kolala tellement lala alali mingi na se ebanda kolongole baposo mpe esali bakota na nzoto. Et cette grand-mère-là ne sortait pas, elle faisait tout sur place dans sa chambre. Tellement elle était beaucoup allongée, ça l'arrachait la peau de la chair et ça l'a fait plein de blessures au corps. And since she was she did everything in her clothes. She did everything in her clothes. She was always in that room. She would never get out of that room that she was in. And since she slept on the floor, her skin started removing itself, and she started having cuts. She started having cuts in her skin. Et ndako nyonso tu ekomaki vraiment solo ya mabe. Et nabengaki bana ya koko na biso mosusu tobandaki kofanda na bango ya basi nayesi bango na odi eske moye eza te totelemisa koko oyo tosukola ye
topangusa chambre mpo ndako nyonso eza ya kolia. Et toute la maison sentait très mauvaise. Et j'ai appelé ces petits-enfants, j'ai appelé les autres pour dire que est-ce que nous ne pouvons pas venir nettoyer la maison, l'aider, nettoyer la maison pour que nous lavons tout parce que la maison sentait pas bon. And then I asked the other people, the older children that was with me, and I told them, can we not help this grandmother to help her stand up and clean her and wash her and also wash her home because that house was smelling really bad. Et bana wana ya basi barépondait nga balobi papa alobai na biso topusana kuna te na chambre wana parce que ndeko na ye azobela maladie ya tuberculose so topusani wana bagazi wana so ekoti biso ekoki kopesa biso maladi. Et ces petites filles-là répondirent en disant, notre papa nous a interdit de s'approcher, de ne pas rentrer dans cette chambre, parce que si nous rentrons là-bas comme elle souffre de la tuberculose, le fait simplement à respirer dans cette salle pourra nous contaminer également de cette maladie. And then I asked these children about to help me clean their grandmother. They answered that their father forbade them to enter that room where she was, to not even get closer because she was suffering of tuberculosis. And if we breathe the same air that she breathed, we will get sick, we will get contaminated. N'expliquer les conditions de ndako ekomi mpona biso tellement ayebi akomaki abandaki mpe kopela akomaki paralysé ayebisi nga soki nazalaka nzoto makasi nga moko na ngenaki ekobongisa place wana na ngenaki ekobongisa ye. Et je me suis approché de notre grand-mère et je suis allé l'expliquer en disant comment la maison, l'état à laquelle la maison était devenue. Et comme elle-même aussi, elle était malade et elle était devenue paralysée, elle a dit si moi-même j'avais de la force et que je n'étais pas malade, je serais moi-même parti pour nettoyer et arranger cette maison. Then I went back to relate what happened to my grandmother, and I told her what can we do to help her. And then she said, if I had the strength, if I was not paralyzed, I would have went myself and helped her. Esala ina pasi makasi na maboko na ngana zaidi na mbongo te mbongo mutie bapesaki ngai ya komela tina somba lipa na melati ina swaki na bimaki na ngo na kende kosomba na sombi gant na sombi na savon. Et ça m'avait fait très mal au cœur et j'avais pas d'argent pour pouvoir le faire. Et le peu d'argent qu'on m'avait donné pour prendre un petit déjeuner, pour payer du pain et du lait, de quoi prendre petit déjeuner, je suis sorti, j'ai payé des gants et du savon pour pouvoir aller nettoyer la maison. And my heart was really aching because we could not help her, and I did not have a lot of money, and the small money that was given to me was for me to buy tea and a piece of bread to eat as a breakfast. But instead of doing so, I went and I bought gloves and soap. Makanisi wana ekutaki nga wapi e na ye nalati bagan nazwi ye nakoti na kati ya chambre wana e directement na prier nayebisi nzambe nalobi nzambe naokota na kati ya chambre wana nazochange bilamba ntango nazochange bilamba ezala malédiction mpe mpona nanga ezala bénédiction. Amen. Et je ne sais pas d'où me venait cette inspiration, cette pensée. Et directement, quand j'ai payé ces choses, je suis rentré dans la chambre et j'ai prié avant de pouvoir rentrer en disant Dieu, lorsque je rentre dans cette chambre pour pouvoir la changer, pour pouvoir la nettoyer, pour pouvoir l'aider à se revêtir, que la malédiction ne soit pas mon partage en voyant sa nudité. Amen. And then I said to the Lord, as I did not know where these thoughts came from for me to do this. And then when I was about to enter the room, I said, Lord, please, when I will undress her to change her and cleanse her, may it not be a curse for me, but a blessing.
et natindikaki porte ya chambre na ye nafungoli yango na koti e odeur ezalaki vraiment ya makasi nazwi ye natelemisi ye nalongoli ye robe alataki epolaki deja nazwi liputa moko azalaki nango nazwi nakangi ye na tolo mpe nabimisaki ye libanda na ye kovandisa ye na kiti. Et j'ai poussé la porte, j'ai ouvert la porte en poussant la porte et je suis rentré dans cette chambre. Il y avait une forte odeur et je l'ai prise et je l'ai habillé, revêtu d'un pagne et je l'ai fait sortir de l'extérieur, je l'ai fait asseoir à la chaise, sur une chaise. And when I entered the room, when I opened the door, there was a really foul smell that came out of that room. And I stood her up and I removed the robe that she had, which was already rotten. And I gave her this piece of cloth that I had, and I put it around her, and I brought it outside and made her sit on a chair. Et nazwaki nabimisaki bilamba wana nabimisi musi na ye nyonso mpe epolaki nabimisi yango nabimisi yango libanda nazwi mai natie nabandi kopangusa chambre nabwaki mai na chambre nakomboli napangusi chambre nyonso. Amen. Et ensuite, je suis pris ses affaires, ses habits, j'ai tout fait sortir à l'extérieur et j'ai commencé à nettoyer la chambre, je commençais à verser de l'eau, je commençais à nettoyer, à laver, à tout brosser et à tout faire sortir tout ce qui était à l'intérieur, à l'extérieur. And then after I did so, I went inside that room. I spilled all the water that I brought inside, and I started sweeping, and I started mopping, and then I mopped again, and then I swept the room. Et tant nasilisi kopangusa nazwi tellement odeur ezalaki ya makasi nazwi poudre pembe oyo topakolaka nazwi na bwaki peze pembeni wana mpona solo wana e nazwi nafungoli valise na ye nabimisi badra nazwi natandeli ye place nabongiseli ye nakie na valise na ye nabimisi bilamba oyo ya propre oyo akotolaka soki asukoli natia yango pembeni wana epuis nabimaki nakangi chambre. Tellement l'odeur était forte, j'ai nettoyé. Après avoir nettoyé, j'ai pris la poudre qu'on met au cou, au visage. J'ai pris la poudre, j'ai mis partout dans les coins pour que cette bonne odeur de la poudre puisse un peu respirer la chambre. Ensuite, j'ai pris sa valise, j'ai fait sortir les affaires, j'ai choisi des beaux habits qu'elle pouvait porter, j'ai pris des draps, j'ai nettoyé la place où elle pouvait s'allonger, j'ai tout arrangé et j'ai fermé la porte de la chambre. And then after I finished cleaning and mopping, I took body powder that we put on the body, and I started spreading it around the rooms to remove the foul smell. And I also went to her suitcase, and I got out clean sheets and clean clothes that she could wear after she would shower. And after I did all this, I got outside of the room and I closed the door. Donc nasilisi nazwi mai namemi yango na douche nazwi kiti ti na douche naye nasimbi ye namemi ye na douche naye nabandi kosopela ye mai nabandi konika ye bapota wana oyo asokaki na mokongo Alléluia. Et quand j'ai fini avec la chambre, j'ai pris de l'eau, j'ai amené dans la douche. Ensuite, je l'ai prise, je l'ai amenée dans la douche. Je commençais à nettoyer toutes les blessures qu'elle avait dans le dos. Je commençais à tout nettoyer. Ensuite, quand j'ai fini de la nettoyer complètement, et je l'ai vêtue des habits propres. And then I took the person I took her as she was sitting on the chair. I brought her to the bathroom, and I started showering her. I started washing her wounds that she had on her back, and I started cleaning her. And then after I did all this, I dressed her. Et quand on a démissionné, na ye kovandisa na kiti nasaleli ye ti te rouge napesi ye amela directement bande kobene ngai aoli na nzambe omema mosika nzambe obatela nzambe okomisa motu monene. Amen. Les bonnes œuvres.
Et quand j'ai fini de la nettoyer, je l'ai fait asseoir et je lui ai donné du thé rouge. Et directement, lorsqu'elle a commencé à boire, ensuite elle a commencé à proclamer des paroles de bénédiction sur ma vie. Elle a commencé à dire, Dieu va te bénir, Dieu va t'amener loin, Dieu va t'amener très 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 loin. And then after I did that, I brought her and I sat her on the chair and I did her red tea and she started drinking. And then after she started blessing me, she started giving me a blessing, and she said that you will be someone great on this road. You will be someone great. God will bring you really far, and you shall be blessed. nalingaki azwa na mopepa libanda mpo afandaki mingi na kati ya chambre mpe nazwi bilamba wana oyo esi ya sali te na bandi kopase yango nazokotisa na mai nazobwaka mai nazokotisa na mai nazobwaka mai e nasilisi nyonso to na etalango nyonso tokomi fort. Amen. Et je voulais pas la faire rentrer aussitôt dans la chambre parce qu'elle avait tellement duré dans cette chambre. Je voulais qu'elle puisse prendre un peu de l'air. Et ensuite, j'ai pris des habits qui étaient sales. J'ai commencé à laver et relaver, râler et laver et relaver. Ensuite, après avoir fini de bien laver ces habits, je les ai installés pour pouvoir sécher. And then after when she finished blessing me, I started washing her defiled clothes, or all the clothes that were dirty. I washed and rewashed these clothes until they were clean, and then I put them up to dry. And then after that, I was done. Et nasalaki 3 jours naliakati. Osolo wana teleme kotaki ngai nande kukulia te soyi bande kukutonda ngakana nande kukulia te pendant 3 jours. Et j'avais fait 3 jours, j'arrivais plus à manger du tout parce que ces odeurs m'étaient tellement rentrées en moi, ça me donnait de la nausée, c'est-à-dire j'avais de la salive qui coulait de moi, j'arrivais plus du tout à manger pendant 3 jours. And then afterwards, I was not able to eat for 3 straight days because I felt really nauseous because of the smell, of the foul smell that had entered inside of my body because of what I had done. Et image wana eleki ayebisi ngai mafi omoni ke soki ozalaki na place na ye olingaki osala te ndenge ya salaki. Wow. Et ma fille... Ensuite, cette image est passée et il m'a dit, ma fille, tu as vu si tu étais à sa place, tu devais pas faire comme elle a fait. And then that image passed, and then he told me, my daughter, you see, if you were at her place, you would not have done you would not have done what she did. Et nalobaki lisusu eloko moko. Et je n'ai rien pu dire ensuite. Then afterwards, I didn't say anything anymore. Et yango na inayebisa peuple de Dieu toyebake makambo nyonso tosala tosala makambo na pasteur. Hallelujah. Tosala makambo na présent parce que nzambe akomona yo te moto akoki komona yo te mais totalaka likolo eza na moto moko likolo makambo nyonso tu amonaka yango eloko moko te eshapaka na komponi. Yes, Lord. Et je voulais dire au peuple de Dieu que nous devons réaliser que tout ce que nous faisons, des choses que nous avons faites dans le passé, des choses que nous faisons au présent, certainement, certes, les hommes ne peuvent ne pas nous voir, mais il y a quelqu'un dans les cieux qui nous voit et qui connaît, et il n'y a rien qui échappe à son contrôle, c'est-à-dire il n'y a rien qui lui échappe. And I wanted to tell someone that all the deeds that you may have done in the past or in the present, even if men do not see what you do, there's someone above in the heavens that sees all your deeds, and nothing escapes his eyes. Et directement aetuni ngai ebisi ngai posenga bakestion posa eza nini nga nayebisi eposa na ngai ezali mpona banda kokola bana oyo bazangi batata bano batiki bango
bango bazali na lisuni te bana wana napesa bango kofi donc nasala orpheline. Amen. Et directement, il m'a posé la question en disant, quel est ton désir? Que veux-tu faire? Et j'ai dit, mon désir, ce que je veux faire, c'est de pouvoir élever, prendre soin des enfants orphelins, ceux qui manquent de parents, ceux qui manquent de pères, ceux qui sont abandonnés, livrés à eux-mêmes. Mon désir est vraiment de faire un orphelinat. And then he asked me a question. What do you want? What is your desire? And then I told him that I want to take care of children who became orphan and those who do not have help. I want to help them. And then I told him I want to open an orphanage. Et alobaki na ngai oza na bénédiction na moi. Et il m'a dit, tu as ma bénédiction. And then he said, you have my blessing. Directement ebisi ngai ke tokende nalakisa yo makambo nabengelaki. Et directement il m'a dit, allons-y, je vais te montrer des choses pour lesquelles je t'ai fait venir. And then he said, let's go. I will show you the things for which I have called you here. Et na telemaki na bandaki koavanse nayoki mopepe makasi mopepe vraimen ya makasi esala mopepe vraimen ya makasi pena na matoi. Et directement, je me suis levé et j'ai commencé à avancer. Je ressentis un fort vent qui faisait hou. Et vraiment, c'était un fort vent. And when I stood up, I felt a wind that was coming powerfully into me. And that wind was going boom, boom, boom. And I really heard it into my ears. Et ntango alobaki na ngai ke tokende nga nayebi kaka te akotelema tokende. E nde na bandaki kokanisa lokola ntango aloba na ngai ke nakende kotala makambo awa olakisa ngai akoyisa baange tokende na bango. Et directement, moi je pensais, lorsqu'il me disait, lèvons-nous, on va partir, je pensais qu'il allait se lever pour que nous partons. Je me disais aussi, soit il va demander, vas-y, peut-être il va dire aux anges de m'accompagner afin que nous partions. And when he told me to go with him, I thought he would ask the angels that were around him to accompany us to go where we're going. Inabaluse longi na nga na nsima natali kote moto wana ezalaki nazomona kaka forme ya moto avandi na kiti abouche te avandi na kiti alati couronne moto ezopela forme ya moto na kati ya moto natikali komona esika moto abouche. Et directement, j'ai tourné ma tête en arrière et j'ai regardé, j'ai vu toujours la forme d'une personne assise sur une chaise et enflammée de feu, avec une couronne sur sa tête. Et cette personne ne bougeait pas, mais cette personne restait enflammée de feu. Et je ne pouvais pas bien voir cette personne. And then when I looked, I saw this person that was on fire. And I saw this great fire where it was. And I saw the person that was sitting on that chair. He was all fiery. And I could not look at him because it was too much fire. And I could not stare at him. I could not describe him. namoni moto te pembe na nga me na sentir ke moto asimbi ngai na loboko na poignet. Et directement, j'ai vu personne autour de moi, mais j'ai senti que quelqu'un m'a saisi par le poignet. And then I didn't see anyone around me, but I felt like someone seized my wrist. Mais nazomona loboko te me na senti ka moto asimbi ngai. Mais soki nasali ke mouvement boye naluka nasimba place basimbi ngai loboko na ngai ezosimba te moto asimbi ngai. Je ne voyais pas la personne qui me saisissait la main ou qui m'attrapait par la main, je dirais. Mais lorsque je mettais ma main pour toucher là où j'étais attrapé, je n'arrivais pas à toucher la main qui me saisissait.
And then when I tried to move my hands around to touch the hand that I felt touched me, I could not seize the hand that was touching me, but it was there touching me. It was there holding my wrist. Et directement, il m'a dit, ma fille, allons-y, je vais te montrer des choses pour lesquelles je t'ai appelé. Then direct afterwards, he said, my daughter, let's go. I will show you the things for which I had called you here. Et Vavaka, ibanzi kobenda ngai tozokende ti toye kokoma place moko namoni bâtiment moko ya monene mpe ezalaki molai makasi. Et cette main a commencé à me tirer et nous avons commencé à partir et ensuite nous sommes arrivés à une place où nous avons vu un grand bâtiment très large et très grand que je ne peux pas estimer les dimensions. And then I felt that hand was it was attracting me to go somewhere, and we went and when we got to suddenly we got to a place. There was a huge building that was there. There was a really huge building that I saw. Et bâtiment wana tant tokomi wana tant namoni yango eza ba forme ba bâtiment ndenge ezala na hôpital nde tomona ba pavillon na hôpital ozomona ba couloir ba pavillon wana nde tomona yango ndenge ezalaki. Et ces bâtiments-là, lorsque nous arrivons, lorsque nous approchons de ce bâtiment, et nous pouvons voir des pavillons comme nous voyons dans les hôpitaux. Et il y avait des pavillons comme nous voyons dans les hôpitaux au sein de ce bâtiment. And then I saw that place was like, those buildings were like the hospital that we have, and you would see halls inside, like really like hospitals like the one we have. Et tant que comme la première porte, namoni batu na kati ya chambre wana chambre ezalaki tellement monene mpe batu bazalaki wana namonaki bango bilongi na bango ezalaki vraiment ya kokanga makasi ezalaki vraiment ya kokanga makasi esali mpena basine abo ya kokanga. Et lorsque nous sommes arrivés à la première porte, et nous avons vu les gens à l'intérieur de cette pièce, de cette chambre. Et cette chambre était tellement vaste, tellement grande, et je vis les gens à l'intérieur, et ces gens avaient des visages fermés, fermement fermés, vraiment tellement fermés que nous pouvons voir des signes sur leur visage comme un 11. And when I went to that room and I saw people that were really angry. Their face looked really angry, and their frown was really it was really close. Their faces were really angry. They looked really like angry people. They had a steady face. Emmanuel, pourquoi batu oyo baza boye baza banani pourquoi batu oyo baza na kanda makasi na bamuza ya kokanga. Et directement, je dis, Emmanuel, pourquoi ces personnes sont comme ça? Pourquoi leur visage est si ferme et si fâcheux? Then I said, Emmanuel, why are these people so mad? Why are they so angry? Et ayebisinga lobi ma fille, ezali batu, ezali milimo ya batu. Oh, bazalaki na se, bato bazalaki na bomoi, bazali su na bomoi te. Oh, yozomona ezali ba an na bango. Alobi, omoni mutu, soki azana na bomoi, makambo o azosala ba acte o azosala. Tango akozala su na bomoi te, misala nyonso to abadai kusala nyonso tu ezo zelaye awa. Et directement, il m'a dit, ma fille, ce sont des personnes, lorsqu'ils vivaient sur terre, ce sont des personnes qui ne sont plus, qui ne vivent plus, qui sont mortes. Il m'a dit, ce sont leurs âmes qui est là. Il a dit, vous voyez, lorsque quelqu'un est sur terre, tout ce que tu fais sur la terre, et ce sont ces actions-là, c'est tes œuvres qui t'attendent ici.
And then he said that these people were people that were alive on the earth, but they're no longer. And he said that these are their souls. And he said that all the deeds that you do on earth, here you're being judged. You will be judged for all the actions that you've done on the earth. Alobi na ngai tango kozonga kende bisaba basi repentir parce que ba o baza awa baza sur na temps ya grâce baza sur na temps ya ko se repentir ezali lolenge ya batu oyo bazalaka alaya la na tongo akangi elongi ya kopesa mutu mbote ti batu balobaka nga nazala kanda makasi nazala motema mokusi alolenge ya batu wana. Et il m'a dit, dis aux gens de changer parce que ces personnes que tu vois ici ne pourront pas revenir, ils ne sont plus dans le temps de la grâce. Que les gens puissent se repentir et changer. Il a dit, c'est comme le genre de personnes, lorsqu'ils dorment, ils se réveillent le matin, ils sont très fâchés. Ce sont les gens de personnes qui disent, moi je suis très colérique, on ne joue pas avec moi. And then he said, here, see, these people, they no longer have the time of grace, because for them it's too late. But see, for those who are on the earth, go warn them, especially those people, for example, when they wake up in the morning, they're angry, and they say, do not play with me because me, I'm an angry person. Et tokomi na deuxième porte, namoni bana basi na bana mibali namoni bango minoko na bango milai lokola ya bango natuni Emmanuel pourquoi bato baza na forme. Et nous sommes arrivés à la deuxième porte. À la deuxième porte, j'ai vu les jeunes filles et les jeunes garçons. Et je voyais leur bouche assez large, longue comme le porc, la bouche des porcs. Et je disais, Emmanuel, pourquoi leur bouche est ainsi? Then I saw in the second room, when the second door opened, I saw a room, and I saw young men and women that was there, and their mouth was really long like that of a pork. And then I said, Emmanuel, why are they shaped that way? Et directement à l'opinangai alors domoni batu o baza batu oyo batanga ba kombo ya batu donc batu ya soki batu batanga ba kombo ba batanga ba na kati na batu donc batu wana tango azana na mokili azosala makambo wana et tango iweye akoti azui tante ya kose repentir ya mwana ba art na bango misala na bango ya ka kosela bango awa. Yes. Et il m'a dit, tu as vu ces genres de personnes? Ce sont des personnes à la longue bouche, des personnes qui commettent des commérages, qui font ce qu'on appelle affectueusement le Congo-ça, ou encore qui critiquent. Il a dit, tu vois ces genres de personnes, lorsqu'ils se réveillent et lorsqu'ils meurent, ils n'ont pas eu le temps de se repentir, et ce sont leurs actions qui les retrouvent ici. And then he told me these people who have this mouth like the shape of a pork, they said that these people are the people on earth who did what they call criticism. They criticize, they cite people's name in their mouth, and they do not have the time to repent, and they end up here with this shape. And now you must tell them while you're there to repent. Et la troisième porte, nayebi komona batu bana basi wana namona eka bana basi tala libumu pena moto libuma kovimba tala libumu milai natuni Emmanuel ndenge nini batu mabumu milai bo. Et nous sommes arrivés à la troisième porte. Et à la troisième porte, je n'avais vu que de jeunes filles ou de femmes, je dirais, mais qui avaient, regarde, les gros ventres. Et j'ai posé la question en disant, Emmanuel, pourquoi ces personnes avec un si gros ventre?
Then I said, then we opened the third door, and then I saw a large amount of women that was there, and they had really large stomachs. Then I asked the Lord, and I asked Emmanuel, why do these women have this large stomachs like this? Et ayebisinga ya lobima fille omoni batoyo bazali bana basi oyo balongola baseni aza na zeni amelikisi mwana aza na 3 mois 4 mois 2 mois 1 mois bana basi balongola zeni alongoli zeni azwi mwana te kobwaka mwana alobi bana wana bakufa ate alobi bana wana bayaka awa nayaka kosila bango awa yango ntango ye aza lisu na bomoi te e bana wana bayeba bandi kati na ye mpe bazosila jour na bango ya chichi. Et il m'a dit, ma fille, tu as vu ces genres de filles, ce sont des filles qui commettent l'avortement, qui enlèvent des grossesses, elles sont enceintes de 3 mois, 2 mois, 4 mois, qui vont enlever des grossesses et jeter de bébés. Il a dit, ces enfants-là ne meurent pas. Ces enfants-là viennent ici pour les entendre, et quand elles meurent, ces enfants-là viennent et rentrent au-dedans d'elles pour attendre aussi le jour de leur jugement. And then he explained me, he said, these are the people who commit abortion, and these are children that they abort, they do not die. In fact, they come back. Qu'ils se répandent. And then he told me, go warn these people to start repenting while I'm still sitting on the throne of grace. Yango na ngina lubanabana ensemble. Bien-aimé, c'est repentir. C'est repentir dans la bien passée na yo, dans la bien vie na yo. Répands-toi, c'est repentir, saisir opportunité. Amen. C'est pour cela je veux dire aux enfants de Dieu, bien-aimés, c'est repentir. Repentez-vous, regardez bien à votre passé et repentez-vous. That's why I want to tell the children of God, when you repent, seize it as an opportunity. Repent. Repenting means you must look back at your past. So each action that you committed in the past, you must repent on each one of it, and you must repent. Take it as an opportunity to repent. Et na série vraiment pardon. Na bana nzambe nyonso tu bible elobi na biso soki oyoki mongongo ya saint esprit kwande si motema na yo te eza na bapeshe mosusu oyo tokendaka nango vers nzambe biso eza na bapeshe mosusu lokola ya baavortement il faut ose repentir epa mosali ya nzambe. Amen. Et je demande vraiment pardon aux enfants de Dieu. La Bible déclare, si vous écoutez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des péchés où vous demandez pardon vous-même, mais il y a des péchés, il faut aller confesser auprès des hommes de Dieu. Il faut se repentir. And I really I beg the children of God, what the Bible says, if you hear the voice of the Spirit, do not make your heart, do not harden your hearts. And there's some sins that you can go and pray about it, and there's other sins that you must go towards a man of God or woman of God and confess these sins. S'il vous plaît, osepela te koloba te ke namoni eloko moko nanu te kozwa ngo blank te bien-aimé e ngai naza témoin alobaka oyo amoni oyo ayoki na oyo asimbi naza témoin na makambo nazoloba soki oza na ka wana saisir opportunité, répands-toi. C'est ça. S'il vous plaît, repentez-vous, ne dites pas que c'est de la blague et que vous n'avez rien vu. Moi, je suis un témoin. Un témoin dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a saisi. Je suis témoin. Si vous écoutez ce témoignage, repentez-vous.
And I will ask the people to repent. And I am a witness. Witness means is someone who tells what they saw and what they heard and what they touched. And I am a witness. So I ask you, please repent. Amen. Même yo oyo on s'est retrouvé na première porte, on s'est retrouvé na deuxième pavillon, se repentir aux amoto akanda aux amote mamukusi yo dusser aux alakana ya moti yo oyo songi ba komwa batu na osa toujours na calomnie na kati na yo. Se repentir, saisir opportunité. Exemple a apporté sa grâce. Se repentir bien aimé. Amen. Et même toi qui se retrouves à la première porte, c'est-à-dire au premier pavillon, ou à la deuxième porte, au deuxième pavillon, si tu es colérique, comme à la première porte, si tu es colérique, tu ne supportes pas moins de choses, tu te fâches, moins de choses, tu réagis, il faut se repentir. Ou soit si tu es comérique, c'est-à-dire que moins de choses, tu critiques, moins de choses, tu parles la bouche, le nom des gens dans ta bouche, il faut se repentir. Yes. And if you do not say that you do not find yourself in this. Even if you were not at the third part, even if you were a part of the second door or the first door, if you're someone with a lot of anger, if you have short temper, or if you slander people you always slander people in your mouth, I really beg you to repent. Et abandaki pour répéter toujours ma fille, kende tango kokende isabango. Mais pour se déranger, et ça quand on tient des bakoyoka, quand on tient wana o bakoyoka yo, bamwana ni bakoyoka. Amen. Et il s'est répété en disant, ma fille, lorsque tu vas aller, dis-leur toutes ces choses. Mais ne te dérange pas parce qu'il y aura une minorité, c'est-à-dire le peu. Il y aura un peu de personnes qui vont t'écouter. Seulement ce peu de personnes qui vont t'écouter, ce sont eux-là qui vont être sauvés. And then he told me, go and tell them, and do not worry, for it will not be a large group of people that will listen to you, but only a few. And it will only this few people that will hear you that will be saved. Bien aimé, pour ça na ngai ezali ki na mokie wana oyo ya lobaki yo o se retrouver na kati. Amen. Bien aimé, mon souci mon souci est dans le peu dont il a parlé, que toi tu te retrouves à l'intérieur. And my only word is that you who are listening, you may be a part of this small group of people that Emmanuel spoke about. Et na ndoleki wana nde kosala biso tokota na gloire ya Amen. Et c'est ainsi que cela qui va nous faire la grâce, qui va nous accorder la grâce de rentrer dans la gloire de Dieu si nous nous repentons. And this is how we will go into God's glory if we repent. namonaki vraiment makambo ebele et lelo tosuki na troisième pavillon elobi tokocontinue makambo eza vraiment ebele. Bien aimé, c'est repentir solola na mosala nzambe omimona oza parfait te solola na mosala nzambe bapriere oza na besoin ya prière. J'avais vu tellement beaucoup de choses. Pour aujourd'hui, nous arrêtons au troisième pavillon, à la troisième porte. Il y a tellement beaucoup de choses que j'ai vues, bien aimé. Il faut se repentir. Il ne faut pas avoir honte. Il faut parler aux serviteurs de Dieu. Il faut se repentir. Ne te vois pas parfaite. Ne te dis pas que tu es parfaite. Il faut se repentir. And beloved. Alléluia. Sotan toptika lavabe. Fijoroana Vavolombelona fa miala tsiny fa misy tapatapaka satria tapaka le internet dia, tsy mety fa tsy maintsy kitihina foana vao mety. Amen.
dia saotra ny tompo lehibe tsika amin'izay fijoroana volombelona be dehibe azotsika zay manomboka omaly androany. Alleluia. Fitiniko foy le izy dia faranantsika ny fotoana satria tsika efa nivavaka teo aloha. Amen. Ny omaly raha nijery ny tapany voalohany dia izy zany sera Zanina zany nentin'ny tompo tamin'ny fiangonana anankiray dia le fiangonana misy groupe intercesseur. Le groupe intercesseur misy discipline ao. Le intercesseur moa fantatsika hoe vavaka izay tsy maintsy atao zany rehefa hoe misy fiangonana mitsangana dia tsy maintsy misy ny intercesseur. Zay hitondram-bavaka ny asan'Andriamanitra sy hitondram-bavaka ny zavatra rehetra azo atao. Dia le mpitarika ao zany le pastera zany dia mametraka discipline mihitsy hoe rehefa mivavaka zany dia tsy maintsy na soa mandohalika zany dia ny loha amin'ny farany ambany, ny loha mipetaka amin'ny tany na soa mitsangana na soa anankitelo zany discipline ataondreo na matoritory amin'ny tany dia ny loha ambany. Zany hoe vavaka ataondreo isan'andro, mahavita izy io adiny 2 na adiny 3 isan'andro zany. Reo zany no vavaka ataon'izy ireo. Dia rehefa tao zany izy nentin'ny tompo tao zany fanahy masina nitarika anazy tamin'le fiangonana io zany dia rehefa tao izy dia rehefa natao ny fiarahana mivavaka dia zareo anatin'ny vavaka izy zany no nahazo tonga zany ny anjely haka azy. Dia hitantsika omaly raha ny henontsika fa le izy ohatran'ny nisy tapaka omaly dia tsy arako hoe taizany fanampera fa na dia fanaveriko fotsiny le izy. Dia rehefa avy eo nisokatra le plafond trano zany izy mivavaka eo zany le fahitana hita fahitana izy dia sokatra le plafond dia netretra izy hoe pastera koa ve le mpitarika any mivavaka koa ve mahita io sa tsy mahita. Dia natahotra zany izy dia ay zany tsisy mahita fa izy nahita fahitana. Dia avy eo le anjely nyteny hoe hakanao zahay ohatr'izay zany fitiniko le izy satria lava be. Dia nientina tany an-danitra izy dia hitantsika rehefa tonga tany izy dia nasiana nomena vato ohatran'ny vato izay ny pierre amin'ny handriny dia nampidirana ina koa izy tsy tadidiko ohatran'ny zavatra anankitelo nomena anazy avy any zany. Dia nahita rano koa izy mangarangara be le rano. Dia le anjely nitondra azy aloha tamin'ny voalohany izy aloha mbola tsy nahita an' Jesosy izy dia voalohany fa mbola le anjely nitondra azy. Dia rehefa avy eo nanao réclamation satria hitan'le pastera zany izy hoe tsy mahatsiaro tena dia niréclame pastera hoe je réclame ton âme, je réclame ton âme. Zany hoe niréclame amany dia tsy maintsy naverin'ny tompo zany izy. Alléluia. Dia naverina zany izy dia rehefa naverina izy taitra dia rehefa taitra izy tsy nahateny aloha. Tatsika rehefa nazavany maly tsy nahateny izy dia avy eo moa zany vavaka ho azy le pastera mivavaka azy dia avy eo izy nahatsiaro teny amin'izay. Avy eo izy nafaka niteny dia rehefa afaka niteny izy zany dia rehefa afaka niteny zany izy dia nilaza le zavatra hitany. Dia aorian'iny amin'izay izy raha ny henontsika dia nisokatra masom-panany dia ny zavatra rehetra hitany dia lasa ohatran'ny tonga dala sahalan'ny lasa dala izy satria io zavatra rehetra io raha sokafantsika masom-panantsika na io rindrina io na io rideau io miteny na ohatr'izay dia izay olo hitany dia ny sasany tongotry ny ambony ny lohany ambany, ny sasany ny ahoana ma zany ny lohany derrière le derrière lasa devant. Maro be zany zavatra hitany. Dia rehefa avy eo izy zany nipetraka tao an-trano dia tsy nivoaka satria tsy afaka mivoaka izy. Raha voasokafany Jesosy io masom-panantsika zany dia ohatra zany mihitsy tsy zakantsika olombelona. Amen. Dia rehefa avy eo izy nijanona tao foana zany tao an-trano. Dia un jour zany tsy teo le madame pastera dia tsy maintsy hivoaka izy hiantsena. Dia rehefa hiantsena izy zany nandeha tany hiantsena izy nikikika teny an-tsena tomany satria io trondro vidiny le trondro lasa tanan'olona izy. Dia le hena andeha vidiny izy le hena vatan'olona. Hividy hena zany izy dia zay zavatra vidiny zany mihetsiketsika sady sahalan'ny zavatra hoe olona zavatra daholo zany le zavatra
vidiny. Zavatra ohatran'ny hoe ny sasany miteny hividy fia izy, le fia nefa tanan'olona, hividy farany vena tsy zavatra ny azony, vena avy any zany tomany izy de mijanona ato anao pasteur tsy maintsy mivoaka atsony ianao, de nentina nambavaka zany de na nisy le mpiara intercesseur, mpiara mivavaka amin'izy ireo zany nampanofy azy ny tompo, nampanofy azy hoe hitany izy andeha voyage 3 jours de mitondra sac à dos, de dikan'izay zany halain'ny tompo izy 3 jours izay ohatray zany efa nazavany, de aveo reo nivavaka ihany koa de nampitenen'ny tompo le olona anankiray zany, le pasteur angamba izy iny, le mpitarika intercesseur na le mpitarika fa tsy le pasteur, dia niteny izy hoe niteny de nampitenen'ny tompo zany le anankiray le mpitarika an'zareo tonga de niteny hoe zanino hoy izy anatin'ny 3 andro dia alaiko anatin'ny 3 andro hoentiko any an-danitra, dia mitaky fifadikanana Jesosy taminy mila fifadikanana 2 mois mo 3 mois zay tsy tadidiko, anatin'ny 3 mois io 2 mois angamba izy tsy nisakafo mitsy fa rano ihany. Amen. De rehefa aveo izy nantany tompo tany an-danitra, de rehefa izy amin'izay nentina amin'ny tapany faharoa io de hitantsika ny nation tompo azy ny ahoana ny anjely midera ao an-danitra ao. Ny fiderana raha antsika tena mitady fitian'Andriamanitra, ny fiderana anakakezantsika azy, tsy tsika midera fotsiny ohatra zao molotra de vita, fa hitantsika ny tena nanakaiky fitiany Davida amin'Andriamanitra de le fiderana. Ohatra zay koa Lucifera tena akaiky an'Andriamanitra izy satria izy tena hoe naidera an'Andriamanitra. Ny fiderana ry havana de anakakezantsika an'Andriamanitra. Amen. Ka raha anao midera mitsangana fotsiny midera anao tsy am'fonao, Davida tena nanipy lamba mitsy izy nandio ho an'Andriamanitra. Amen. De rehefa aveo izy nentin'ny tompo tany de le nahitany anjely, hitantsika le Isaia 9 manambara ny anjely le misy elatra anankitelo angamba izy mitakona ny lohany, mitakona ny vatany, mitakona ny tongotrany. Eo amin'ny fideranan'Andriamanitra satria masin'Andriamanitra. Zay mahagaga anao hoe ny olona ideideran'Andriamanitra avec mini jupe, avec pantalon. Non, zay nazavainy teo. Zay nataony teo hoe ny kristiana am'izao lasa civilisé. Lasa efa olona tsara efa de na idera azy de mitrengotrengika midera amin'ny talon, juste ambokambony fotsiny dera sotro zany mitsy izy nitany tany an-danitra ny dera. Fa ny anjely izy sasany amin'ny amponga, ny sasany amin'ny gitara, ny sasany amin'ny muzika mbola tsy hitany hatramin'izay. De ny hira izy teo hoe tu es digne Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Raha tsy diso zay le hira teo. Zay le hira nirany anankiroa, le hira nirany hoe eny ny anjely mihira. Misy le hira irantsika ambony tany ety reny hira zany hoe omen'Andriamanitra, zany hoe souffleny am'le olona de le mpanompony de le mpanompony mandika an'le hira. Amen. De reny irainy anjely midera an'Andriamanitra eo an-danitra ao. Tena koa le hira anankiray hoe tsy tadidiko fa misy anankiray zay le nirainy. De io zany de mandihy ny anjely izy de tena ny sasany izy tena hoe mandihy de ny sasany par terre, ny sasany ny anjely sasany eny amin'ny mijery io zany amin'ny masoko izy mitompo ambony jereko ny anjely eo ambony koa midera. Amen. De ohatr'izay zany fideran'Andriamanitra nataon'Andriamanitra azy. De aveo ny tompo nitondra azy amin'izay. De hitantsika natorin'ny tompo écran izy satria tapatapahako le izy satria tsika efa maraina zao. Natorin'ny tompo écran izy de le sœur anankiray le mpiara mikarakara amin'izy ireo ao an-trano zany manana fialonana aminy. De hitantsika hoe nanosika azy sa nanao izy raha tsy diso ohatrany hoe nanosika azy le vehivavy natorin'ny tompo azy amin'le écran. De le olona mitsapa anazy satria 3 mois izy, 3 jours zany izy hoentiny 3 mois izy ny fadian'io zany de tsy azo kasikasina izy aniza afa-tsy olona
dia tena ao anatin'ny feno vavaka. Amen. Zany hoe olona manafenam-bavaka isan'andro zay ny afaka mitsapa azy. Halleluja. Dia nefa izy nanao volontaire hitsapa nadio an'le vehivavy, zany hoe diovina ny vatany, avadibadika satria izy malemy. Amen. Ary izy tsy misakafo mandran'izay 3 mois zay. Dia 3 andro reny izy nentin'ny tompo tany an-danitra amin'izay. Dia naseho ny tompo azy le fony ao isany hoe tsy tia anazy, tena hoe jalouse anazy zany. Zay le toetrany le vehivavy anankiray. Dia rehefa avy eo natory ny tompo azy koa le faharoa, le izy tany amin'ny l'âge de 19 ans zay nanampy ny vehivavy anankiray fa antitra, tsy haiko fianakaviany angamba izy io, anabaviny papany sa mamany, dia voan'ny tuberculose iny izy iny. Dia le zanany anankiray, lehilahy anankiray dia efa manambady koa le zanany anankiray sy mananjafo zany io vehivavy io. Dia tsy nijereny zanany satria matahotra izy ireo hifindrany aretina. Dia tao izy nihoditra nefa miendakendaka tsisy karakara. Dia izy nanao volontaire karakara ny ora matoy sy nanadio ny trano satria izy rery tao. Iny zany hitan'ny tompo le nataony, tena hoe nahakasika an'Andriamanitra zany le zavatra nataony. Amen. Ny soa ataontsika reny zany tsy very. Halleluja. Dia iny zany nadio an'le raha matoy izy, nosasany, dioviny trano, karakarana, mpanaoviny akanjo madio. Mandritra ny 3 andro izy nanadio an'le trano sady tsy nisakafo, fa tena hoe nanadio an'le trano. Dia ny fofona izy tena maimbo, nanao sacrifice vola niazo, ny vola kely izy niazo ny asany angamba izay raha tsy diso. Iny ny vidianany savony, vidianany rehetrarehetra anadiovan'le trano le ramatoa. Dia nibeny anazy le ramatoa hoe j'étais béni hoy izy. Mavesatra zany teny meny ramatoa azy le vehivavy antitra anazy. Fa vola tokony hoaniny zany nomeny nanaovany fanasoavana an'le vehivavy le ramatoa. Dia rehefa avy eo iny zany naseho ny tompo azy hoe nanao asa tsara ianao. Dia avy eo koa izy nentin'ny tompo le tany amin'le prison. Le prison ny olona zany zay ao anatin'ny prison zany hoe tsy afaka, le olona efa maty zany ny helo moa zany mbola tsy misokatra, fa ao anatin'ny prison ireo fanahy zay voafatotra. Dia ao anatin'ireny dia nambarany ny olona hitany tao, ny olona ny olona ao anatin'ny hoe molotra lavabe, dia le olona be kritika, ny olona be teniteny, ny olona tsy mahay mameny vavany. Amen. Io tsy voatery olona mifosa ihany, tsy voatery olona mifosa ihany, fa na antsika rehefa tsy mahay mameny le raha antsika be resaka loatra zany dia efa fahotany ao anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Fa mila zany mahay mameny ny molotra antsika. Amen. Ny faharoa, ny olona koa maloto fo angamba izay. Anankitelo angamba na efatra eo naseho ny tompo anazy le tany amin'ny prison. Le tany amin'ny prison satria tsy dia arako firy loatra le farany teo iny. Amen. Fa mino fa misy voarainareo le farany teo voalaza rehetrarehetra teo. Zay ao anatin'izay zany tsika dia reny zany mila ialantsika matoa tonga zany Fijoroana samy andinitsika tena na zay ianao. Tsisy zany hiteny hoe anianina anie zany, anianina zay zany indraindray mahadiso antsika. Na ohatra za mpitarika dia tsy mahita ny hafa fa ny naza fa ny hafa foana hitako. Tonga dia manindry zay zany tena hoe indraindray mahavery be dia be kristianina ihany koa. Fa io tsy maintsy manomboka anao foana. Raha vao tonga ny teny na inona io dia manomboka amiko aloha. Amen. Za ohatra tonga zao ny révélation ampitenen'ny tompo, misy tena tenen'ny tompo ny anianina zany teny zany, fa misy tenen'ny akapobe dikan'izay manomboka amiko, tenenny ao anatiny koa. Dia izay vao ny hafa. Amen. Fa raha ohatra ka za miteny hoe tsy anatiny za, dia za zany manamarina ny tenako amin'izay fotoana izay fa za marina. Zay zavatra zay diso. Fa io zany manomboka aty aminahy. Aminahy zay miteny dia ho andretrarehetra. Halleluja. Sauf ka Jesosy miteny hoe anianina zao teny zao. Halleluja.
fa koatran'izay raha ohatra ka ianao mitenin'ny olona foana hoe anianina zany teny zany anianina dia nenao tsy hitanao dia matetika zany manatsara ny tenanao anao amin'izay fotoan'izay. Halleluja. Zay zany no fijorovam-be tapany voalohany sy faharoa. Halleluja. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Dia raha-pitso indray ny fotoanantsika amin'ny ora tahaka izao. Amin'izao zany fotoanantsika mbola zao hoe isaka maraina aloha mpalalaka anahy. Halleluja. Fa hitantsika eo ny programan'ny Tompo. Dia ny zoma alim-bavaka ataontsika. Androany lakamisy dia zany hoe zoma maraina misy dia ny zoma hariva zany alim-bavaka. Zoma hariva alim-bavaka. Amen. Alim-bavaka raha antsika eto dia sabotsy alahady hitokana kely zany sabotsy alahady dia amin'ny latsinainy antsika maneho indray mandeha. Amen. Hivavaka antsika marana fotoana. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra anao lehibe indrindra. Ianao ilay Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay nomenao teto. Ny amin'ny hafatra, ny amin'ny teninao, ny amin'ny fampaherezana, ny amin'ny révélation misaotra Tompo mankasitraka ny amin'ny vavaka amin'ny fiterana. Tompo ampianary mandrakariva zay ahankasitraka anao, ahiteranao, ahanetry tena, ahibebaka mba tenao ankasitranao ny vavaka ataonay Tompo malalo. Koa mamindrafo aminay, mamelany helokanay isanandro Tompo malalo. Satria izay dia olombelam-panota matotonga ny teninao, matotonga Jesosy ny fijorovam-belona dia ny hanovanao anay, ny hanitsinao ny fiainanay. Tompo ameo zay Jesosy fo madio mandrakariva, sainana madio mandrakariva, ary aoka ny tendretra voalaza eto andahitra amin'ny fiainanay. Ka dia voninahitra anao zay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Tahiny Jesosy daholo Tompoko.